izao raha tsika ilainary no ny nanomezany antsika menakavy andro vaovao indray amin'izao zoma 7 jolay 2 sy 4 zao anterina ny arabo mba ampirarintso antsika menakavy zay manaraka ny miara-manonja MBS radio mata araba ataotsika miainga eny manjaka miadana ka samy mahazo ny lafivalo hatrany ampitan'ny ranomasina isaorantsika ihany ko ilaina ary satria raha tsy izy dia tsy afaka hitafa amin'ny alalan'ny feo sy ny sary isika izany eo ny radio mata eo ny MBS radio eo ny fahitalavitra MBS eo ihany ko ny Facebook sy ny YouTube zany rehetra zany no ahafahanao zany manaraka n'ity fandarana miara-manonja MBS radio mata ity feny de feny ny fandarana satria raha ny sehatra eto misy ny avy any amin'ny faritra raha ny programma ato eo ihany koa ny RMDM Nalamanga mbola ivahiny eo ny solomavomboaka ny Madagasikara voafity tany alalan'ny tika Madagasikara atao amin'ny boriboritany faharoa ny député Rastany de mbola eo ihany koa ny solomavomboaka ny Madagasikara voafity tany alalan'ny tika Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahaenina ny député Totso rehefa azomataka an'izao dia izy ireo no miakatreto ndraindray izy ireo fandimy fa amty indray mitoraka ity tonga dia miara-mirona amin'izao fandarana miara-manonja MBS radio mata izao ny namana fanira zafy manatany ihany ko eo ihany ko izy hitondra famakavakana ary ny fandraisana ny vahiny dia hifandaminanay amin'ny rahalahy zany ny momba an'izay ny teny fotsiny aty ampiandoana dia ny hoe mba hahafahanao zany manaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika miara-manonja MBS radio mata satria ao anatin'ilay fandarana no ahafantarantsika zavatra maro mety misy zavatra tsy mbola fantatrao mihitsy kanefa dia ho fantatrao ao anatin'ny fandarana miara-manonja MBS radio mata mety misy zavatra nahazatranao ny fomba fandraisana azy kanefa rehefa manaraka ny fandarana ianao dia mahafantatra ay ve tsy ohatran'izany le izy fa ohatran'izao ary eo ihany koa ny fanampim-pahalalana maro samihafa izay omena zany atao anatin'ny fandarana miara-manonja zao mantsy no fipetraka le raharaha zaran'ny sasany ianao zany tsy halalinninina zaran'ny sasany ianao tsy hivoatra zaran'ny sasany ianao tsy handroso ka rehefa tsy may ianao rehefa tsy mivoatra ianao rehefa tsy mahafantatra inninina ianao dia tsy misy fandrosoana ny dikan'izay eo amin'ny maolona eo amin'ny fiarahamonina io ary raha fiainam-pirenena no tsy mahafantatra inninina ny vahoaka ao aminy ny maronisa zany hoe abadona ampahatraina tsy afaka hoe mivelatra amin'ny lafiny maro tafiditra ao anatin'izany ny toe-karena tafiditra ao anatin'izany ny sosialy tafiditra ao anatin'izany ny resaka serasera ny resaka communication rehefa fehezana rehefa tsy avela manao an'izao tsy avela atsy tsy avela manao andry dia tsy misy fivoarana fa olombitsy no mitavana ny are-pirenena sy ny soa rehetra ao anatin'izany firenena malagasy zany ka izay no mazava-dehibe ny fandarana tahaka antony izany araka nefa nanazavana azy teto ombeny zany eny ary tompolasy tomboko vavy mandeha ny fotoanantsika ary ny minitra dia misy vidiny segondra dia misy vidiny tsy misy fotoana hoe verivery zany ka defa eto namana faniry raha zafy manatany miaraba ny faniry ary dia avy hatrany ianao dia hitondra ny fanohizana ny fandarana andray ny mpisehatra voalohany ihany koa ndao ary zatsisy iny ary de miarabandrina zay miaraka amitsika am'izao maraina izao miaraba namana teknisiana na eto amin'ny foibe na any amin'ny radio mata mazava ho azy moa zany ny ekipan'ny radio mata dia ry robena ry malala ry ranomsa zany resantsika foana satria nisany mavitrika miaraka amitsika ny zato teboka valo de heverintsika fa mba tsara ny mba hifankairezana sahala am'izany satria tsy
tsy mora ty ady atrentsika ity ny mpiaino mpanaraka marobe manerina Madagasikara sy any ampitan-dranomasina any de anovana kokoa atsika rehetra ity ady efitsiry tsy maintsy resantsika satria maro aminareo no manontany amin'ny hoe asivy anaraka asivo mba fifanotrona na fiarahana ho an'ny mpakafy miara-manonja sy ity miara-manonja atsika ity MBS Radio Mata de misy nanolotra sosikevitra mihitsy mba asivy fan club mihitsy izy ity fa saingy tena mpakafy ary betsaka no manolotra sosikevitra de voaray daholo reny sosikevitra avy any amintsika reny amin'ny hafahantsika miombona zany miaraka zany satria anareo moa zany tena anisany tena hoe miondana mihitsy de voaray zay sosikevitra zay eo ihany koa isika le hoe ahoana ny azona ny polo miara-manonja dia tsy maintsy ifampiresahana am'ireo solombavam-boaka atsika sy ireo mpiara-mahandro am'ty fandarana ity zany rehetrarehetra izany ka rehefa masaka tsara na ho an'ny hoe fan club na ho an'ny polo dia hampitaina amintsika ny mahakasika ny zany rehetra izany fa ny anay eto dia fandaminana iombonana avokoa fa tsy rina tsy faniry tsy faly akory na hitahiry mandray fanapahan-kevitra eto fa misy solombavam-baoaka atsika miaraka an'ireo politika misy ihany koa rehefa iny marobe de zany rehetrarehetra zany tsy maintsy misy an'le concertation fikaonandoha afahana mandray fanapahan-kevitra afahany ezaka ataotsika aloha zany de miezaka tsika manatsara ny fifandraisana zany mba azotsika menakavy ny fandarana ny endrika ny fandarana androany rina maromaro ny vahiny akoatra ny député Bogosy Todsoa de ny député Rastany ivononao izy ary izy niakatra voalohany io satria noho ny fandaminana maro andraikitra ny solombavam-baoaka ny Madagasikara voafidy amin'ny alalan'ny antokotiko Madagasikara dia hitondra an'izay fandaminana zay fa ao ihany koa ny filohan'ny RMDM atao anatin'ny faritra Analamanga Andriamatotsira ary raha tsy misy ny fivana dia misy avy any Manakara koa tokony ho avy eo zany dia raisitsika ireo namana avy any Manakara rehefa avy eo zany raha ohatra ka tonga soa ara-potoana moa zany satria mbola ny an-dalana any zalahy zany dia raisitsika tsaka ny sandavany zany ny vaovao lehibe dia hitondra ny vaovao momba ny Banque Mondiale CFME io tsika rehefa avy eo satria dia ny azakazaka nisy ny fionana tamin'ny fitondram-panjakana teo nivon'ireo tahirim-bola sy ny banky iray isam-pirenena misy vaovao mahakasika an'izany dia ho resahantsika zay ny fandaminana ny vaovao koa de zahantsika hoentiny eto zany mikasika an'ity tontolo ny sida ty ny fitantanana ny sida satria andrenesantsika vaovao eo nivo ny fitantanana izany adevitra mahakasika indrindra ny ady amin'ny sida zany misy vaovao samy hafa rehentsika dia eo ampandrafetana sy mpandravonana an'izany sika ka rehefa tratra ny fotoana de hoentintsika eo anatin'izay adevitra zay ny tontolony zany sida izany sy manodidina ny fitantanana izany akoatran'izay dia eo ampiandrasantsika mazava ho azy zany ny vaovao mahakasika ny taratasy izay napetraky ny RMDM zay fangatahana sy fampahafantarana ny etsika isaky ny sabotsy ao amin'ny Magrobeorivika napetraky ny RMDM zany efa tafapetraka somatsara zany antotan-taratasy zany resantsika ihany koa ny hoe inona ireo fandikan-dalana 10 zay nataony fitondram-panjakana ary nambarana teo nivony etsika gasy leo zany tamin'ny fametrahana zay antotan-taratasy ho an'ny fandraisana ndraikitra tena nivo ny fitsarana avy mo lalam-pandroana zay ho resantsika zay satria betsaka ny lina inona avy izy ireo ho an'izay hazotsika tamin'ny fahazom-bavao zany dia hoentitsika ho an'ny mpanaraka mpieno ny fandarina zany député Rastany efa eto izy fa manao fandaminana zany ny cadreur-atsika de mba ho hitan'ny député Rastany anatin'izay fandaminana zay satria tsy maintsy mivoaka milay daholo ny ekipa rehetrarehetra ao anatin'izao satria mampiseho fahavitriana ny ekipa de zay mampiseho fahavitriana zay de tsy atao raraka tany ny ezaka rehetra sy ny fandrofonareo zany eny ary efa eto akaiketro Andriamatoa Solombamoaka Randrena Sostanslas tamin'ny sabotsy zahay no ny fakahita farany tena kanja de antsoantso atarby no ny fampetsona zany tena kanja daholo ny Solombavam-baoka atsika rehetra de
tonga eto zany minotsika fa anatin'ny adevitra rehefa avy eo ny teny akanja teny fa mialohan'izay dia iresaka lafin-javatra ho an'ny asa sosialy satria zany tsy afa-misaraka an'izany ny atokotiko Madagasikara sy ny solombavambahoaka tena miasa ireo ary akoatran'ny raharaham-pirenena dia mijery izay mahasoa ny vahoaka mino sika fa manakambara ihany koa ny solombavambahoaka rasy mahakasika an'izay miaraba tompoko miarabanao namana faniry alohan'ny resantsika amin'ny rahalahy dia tsy hainy tsy miaraba ny vahoaka malagasy manaraka ny tia miara-manonja tia dia iny koa ny toerana na ny any ivelany dia miaraba ny tsika mianakavy satria tonga miaraba ono na manotezitra dia araba madinidinika mbola tsara ho tsika mianakavy député Rastany ity mo araka ny nambarantsika teo tsy maintsy miresaka foantsika mba ezaka hoentin'le solombavambahoaka satria zay koa mahasolombavambahoaka betsaka le fandondom-baravarana isa-maraina député Todsoa zao raha mifantatra de le mitsapa maraina iny anisan'ny tena mahatodsoa zay sy ny ekipa rehetra eny ateroka eny sy Ambohimanarina député Rastany ihany koa amin'ireo adidy maro samihafa dia misy ny adidin'ny fiarahamonina zay ngamba no tsara ho resantsika voalohany satria misy ny fiahina ara-tsosialy etsika ara-tsosialy zay antoditsanao mba tsara ho fantatry ny rehetrarehetra zany satria misy manko miteny ianareo mba mandraisa ndraiky draky ny solombavambahoaka ny teny marany tena mandray andraikitra be indrindra fa ho an'le tena ary amin'ny maro anisa ohatrany tsy de tazanao inona moa zany zay fiahina zay ary amin'ny akapobeany de ny solombavambahoaka ny atokotiko Madagasikara ny dondomy vahoaka vao maraina ary tsy amalany vahoaka raha tsy mody alina ao anatin'izay hoe maharary azy zay député Rastany tena tsy lanika fa tena marina tokoa nama voalazanao namana faniry satria raha vao tonga paika fotsiny ao amin'ny bureau za moa maraina mbo manao ny asa fivelomana après-midi vao makany ny bureau fa de olona milahatra isan'andro ao daholo ny problème sy ny zavatra rehetrarehetra tenen'ny olona tena tsy azo amavanana mihitsy de nitsika moa ny tim nitsika tena mpanohatra de afatsika mikritika koa hoe zavatra tena ataontsika raisina am'raina misy tena hoe problème amin'ny personnel atao zay mampivazika eo fa ny tena zavatra tena ataontsika voalohany dia lara-pahamehana dina ny lara-pahamehana ny zavatra rehetrarehetra mahasoany ao amin'ny fokotany na ao amin'ny arrondissement misy azy zavatra kezabe zay natao prioritaire ny amin'ny prioritaire lara-pahamehana ihany de noho izany ohatran'izao zao tam'ty ao mahazorivo ty lakan'ny rano ka matsara sosary kely izy de commentaire raha zao tao mena ian'ny namana teknisiany zay de afaka arotsany io député Rastany sady afaka arosany adefitra de ny teny izy tonga tao ny fikambanana misy fikambanana io zao io tatatra ohatran'izao tatatra azinao io mahazorivo raha atao amin'ny mahita ny amin'ny premier ministre nareo de mahita eny laky ngeza be zay tototry ny rano efa ela be izy io de tena mampijaly vahoaka le anoanana moa ty efa be da be fa apisitra sakafo de ozy ny olona monsieur le député mba fa nantetany amin'ny ambaratonga ambony rehetrarehetra zay efa tamin'ny andro teteza mita nangataka an'ty nefa de mbola tsisy mamaly ka miatso any hevitra fotsiny raha mbo azo atao re misy 10 hectare izy io afaka ambolena anana ambolena vary ompiana trondro nefa ty tetezana tya de latsaka tsisy namboatra ny latsaka de lasa barazy de lasa efa latsaka anaty tatratra io mazava azy ohatrany fa lasa tapina le 10 hectare ry tena tsy azo ambolena tsony fa lasa miakatra ny rano mazava azy mandivotra de noho zany io ny nangatahan'ny olona de mijereko aloha za tsy manana fa nanaiky alaloha jereko mba vitany moyen keliko ny satria ny anay tsy de hoe misy olona misponsana hoe mananana fa de io moa vola vahoaka izay vola kely hatrany Tsimbazaza mbo tena gongonona isam-bolana de tena atao ohatran'izay zavatra afadika ho asa de hoe zany jereko de hoe aloha mbo ampiana kely zany io tsy maninona fa tena ahitantsika fa tena atao zay ahavitan'io satria miakina antsika ndramo dradradratra hoe ataovy ny fambolena antsika tokony tsy anafatra vary any an-dafy tsy anafatra ny fitiareta mbany masoka tamin'ny arrondissement misy tokony amin'ny karana
de tapa-kevitra fo ny ekeko le fangatan'le fikambanana mikarakara ny lakan-drano iny zany hoe ambodirano raha hitanareo amin'ny premier ministre de hopitany eo le izy de nataoko le izy de io afa natao io le izy manomboka zany ny asa efo vita ary efa vita nene rehefa miasa de tena angana sady tena olona tena teknisiana tsaingy olona tena hoe zay mba maha-ingénieur ny tena zay zavatra drehetra tsy hoe vita ny vava fotsiny hoe ataoko de eo le mandaingy amin'ny olona tompo tena zava-doza ary tsy mety satria mivahoaka an'Andriamantsaka vahoaka an'Andriamanitra raha andainganao lava io inany eo fa tsy manjary le zavatra ataonao de io no nataoko de io lakan-drano io zay nataoko anao mielina vary raha le vary zao tany lonaka zay olona mpamboly fatako io lonaka raha ny estimation ka de mamokatra amin'ny 10 tonnes l'hectare io zany io raha 6 hectares zany fa 60 tonnes zany efa 4 tonnes maty fotsiny teo nefa mahavoky olona tsy vitan'izay ihany koa fa ny tena zavatra lara-pahamena le manodidina an'io rehefa miakatra be ny cyclone sy ny rano tsy afaka mivoaka ny rano miakatra lasa mivoaka daholo ny manodidina io misy afa 100 tafo touché tsy afaka tenao fa tena mivoaka tao le olona raha vara misy mitany ny rano zao fa telo ny tany hoe rava le trano fa noho ny rano tsy mandeha de zay nataoko hoe tsaratsara angatana maro ny lako tsy nety fa tsy black bank satria raha ny asan'ny député tompoka fa teneanko matetika ompoany zany tsy fiteo matetika dia mpanao lalàna mpanara-maso zay no tena bazy manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka nefa kosany misy ohabolan-drazantsika hoe rehefa misy tsy mijerahatra tava rehefa tena maky any tena tonga de fa hoe zay maha-olom-boafidy ny tena mbo mandray antsara biriky ka raha ohatran'izany daholo ny zavatra rehetrarehetra ataontsika tena tsy fanjana amin'izaniza tsy jerena kolera politika fa tena olom-boafidy de rehefa mbo olom-boafidy anao de tena mandray andraiky sady mbo mihita azo raisiny ny vaoko aminao ny zavatra nataonao de tena lasy ty firenetsika ty ohatran'izany ko mako azonao za zao midera satria ianao ny tenao ny député timo tsy mbo vita ny sasany satria ohatra hoe fanaratsehatra fa ny sasany de oera mana-kritika tsy hita kory zay zava-bitany itsika sady mitapatapa ary asa tena asa goavana tena mahavela ary misy fiantraikany any vahoaka raha hitanao angambany ataony député Todisoi mbo manarina tena isan'andro na tsana tanàna na lakanana rehetrarehetra na mitsapa maraina za aloha tsy vitako kosany za fa zokijokony fa ny tovolahy de tena marina tena député mavitrika to sa mbo mahavita anao satria zay le culture n'zareo zay ny fampidezana eny am'zareo ny isaka marainy le député lasa tena mitsapa tsy manafaka izy ary iny tena tsy anavany olona tena ampaloso firenena tsy sasany hoe rehefa kolera orange na kolera azo hoe mangamanga de rehetrarehetra tena mandre anjara ka ohatran'izany tena derako ny tena ny ekipa ny président Ravalomanana tena enjana ary vonona ampaloso firenena fa tsy ohatra ny zavatra tsy ny sasany de zay nanaovana hoe zay tsy mitabataba fotsiny fa raha anay anasa de ohatran'izay izy de io zao ny afatrako ataoko amin'le olona sura fa tena efa nangataka koa atao amin'ny arifrezy koa loena azonao misy motopopy mamesa 500 mètres cube à heure ny dBl izy dia voarito io rano ritiko tena pendaniko mihitsy afaka manetsa ny olona zao ny afaraka vohoaka tsika tsy manao mamita baoka le tsotra mamitabita baoka ty tena zava-doza eto amin'ny firenena fa tonga de ndana tompoko mamafaza ketsa eo amin'ny ray volana eo zao tonga de efa mety ny ketsa afaka mamindry nareo mame tokony député anareo satria député anareo sady tatsara tandreny voatra eny nahatrany amin'ny any ivelana ary vitatsika daholo zany passepartout-tsika fa zay ny zavatra ilaina député iny resaka lalana iny fa mbola misy azo resana ave amin'ny asa sosialy akoatran'izay aloha sy ny hoe ho an'ny fandaram-potoana satria lihinan'izay ny boribory tamin'ny faharoa aloha zany alohan'ny idirantsika tevitra de io mbola misy ihany koa izy nilazako anao teo hoe ninany le lara-pahamehana be da be atako hoe 100 no mangataka fanampiana hoe ataovy ty de niaraka araka an'le tena importance hoe ty ny zavatra tokony tena mahasoa de anao an'le lalakely zay maizina io zao ohatra ny lalakely io de nitaraina koa tao amin'ny fokotany Miandrarivo hoe raha malala fa ny jiramaty tapaka lava
de raha voatapaka ny jirama de tena be mpanentaka, be mpanolana, be mifokarongony. Indrindrandrindra ozy izy le président fokotany teo hoe raha vao tena fokotany ozy izy ny hoe vahiny tonga de tsy mivoaka velona. De tena nijereko ny ahoana tokoa sao de mandainga jereko tena le poteau ny jirama fa tsisy jiro daholo kisikisiko be de rariny tsisy ny raha tsina fijamena de lasa ndray nikaroka kely inona ndray natao zatra tena hoe zavatra kely izy tinga le fiainana ohatrany antana tohatra rehefa mbo tena tonga amin'ndraiky ianao miakatra bo fa tsy tonga de any ratra de mandetsy kelikely ohatry zao izy afitra daholo mpiaramonina de zao zao io nametraka jiro io nametraka jiro panneau solaire satria ny jirama moa napetaka araka ny andray maty raha hoe ny olona sosikevitra hoe andao atao ampoule ohatran'io zao ampoule nefa 3 andro la ampoule nefa maty lava tsy nitany jirama tsy mandeha raha teo de ny solution tsotra angana de nametrahana panneau solaire isaka ny elanelan-trano io firy zany napetraka député ny napetraka reo manaraka amin'izy tous les distance tous les eo amin'ny 50 eo 40 ala izy eo amin'ny 10,10 napetraka reo otrandreo zao de le izy tsy natao amin'ny poteau satria manana poteau mbola koa ny hafa koa le poteau nefa raha poteau ekarany zalandray de angalary ny jiro de ny fanaraka tamin'olo fanarahany amin'ny olona rehetrarehetra zay zany de natao tamin'ny trano de mbo responsable makatraka mbo tompona ndraiky tany mpanofa trano ny tompo-trano ametraka azy de ao koa ny sécurisation l'izy tena hoe mbo ansécurité tsisy mangalatra de mbo hoe mandrakizay rehefa manao zavatra atao zavatra tena hoe matotra tsy vonjy tavanandro fa tena hoe raha ataoko fotsiny amin'ny poteau de angalary zala de le tena matanjaka be le tosika le aratra tena matanjaka be satria mahatratra firy 400 watt le izy de tena rehefa manao zavatra tompoka étudiena tsara tsy ho very fotsiny le vola maharitra sady tena mamonjy an'le olona araka an'le fitakin'le olona de tena toko tsetrika nitsodraly le olona tena faly merci monsieur le député tsy zao anisy eo fa ny hevitra men'Andriamanitra nanampianareo sy ny tena moyenko zay nisoratsika fa za mbo fitaovana fotsiny ohatran'izao manko le azaka zany le ministre anatin'le angovo zaraina era Madagasikara nefa solombavamboaka rainge de efa mahavita an'izany de efa manana finiavana le anevitra amin'le ministre ny angovo tena tsy niavako be fa be da be zahatra tena zahatra raisina fotsiny aliny olona ohatra tsy ny tany atsika rehefa tonga amin'ny fitondrana tena mampetraka anao miara-miasa ny ekipandravalomanana ny anjara-taona miaraka amin'ny président Ravalomanana metsika telo taona tsisy mijaly zany de lesa misy solution hafa nataoko teto hoavana be mbola lazako ary momba ny transport rapatsivary fa aveo aina raha andro zareo any izy tsika zatra olona tena zay nataoko ao avy ao ny professeur angezana be sady député ao ny technicien ingénieur tena tsika tsy ohatran'ireo azonao hoe olona tena mena tena diplôme fahatany manao falsification de tena hoe lahatako misy fa fianakaviana sy fianakaviana zay mampikorisa amin'ny firenena ty fa ny ekipa Ravalomanana koa na tamin'ny fitondrana président Ravalomanana na tena trano zao olona tena bibla kaka daholo ny diplôme tena ary zany professeur any États-Unis ke mampianatra any États-Unis firy ny ministre rehefa nroana tamin'ny fanonganana teo lasa ny États-Unis professeur ny olona zany tsy mahagaga raha ao anatin'ny fito taona tena nahatratra sangana ty Afrika fa tia firenena tena le diplôme falsifié tena malala be da be tsika falsifiena tao le diplôme olona tsy capable daholo mitondra de tena tsy mahavava lasa gisitra Madagasikara le président tsy mahafen'le olona aminy le diplôme tsy eo tena lasa galabraraka resaka zay loha tsy mahamenatra mihitsy mahafantatra be da be hoe tena olona tsy capable Andriamatoa Solombavambahoaka efa narosinao ia moa zany le adevitra de eroso am'izay tsika tena kianjanao iaho ary niaraka ny député Fetra de kaikiny teo kinga laindremiseza niveziveziteny daholo reo Solombavambahoaka tsika rehetra zany amina hoe tena kianjanao nahita ny zava-misy tamin'ny sabotsy teo mbola resantsika ny député Tojokoa iny rehefa aveo fa ny fomba fahitanao aloha ny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy teo iny sy ny resaka hoe faneho-kevitra demokrasia misy mandika hoe fanakorontanana ny nataonareo hoe midina an-dalambe nefa nge le izy fangatana ny anao an'le hoe fiaonambe ho an'ny fanavotam-pirenena de ao anaty toerana mifefy fa natosiko ry zareo hidina an-dalambe le hetsika de ry zareo indray mahimpangany hoe nidina an-dalambe le hetsika député Rastany zava-misy aloha mahakasika an'iny
ino miezako fotsiny satria sareo de tena hoe mandala ny fivavahana hoe fitiavana izy moa lehibe indrindra hono zareo nefa dikako fahatahorana ny indro zareo lehibe indrindra fahatahorana reny tompoka azonao satria raha jerena zay natokana hoe le vahoaka nge tena nona sy sahirana tena mikakaina daholo tena mikakaina tena tsisy atao indrindra ty fiakarana solika ty de izy mianakavy ataoko na olom-bafidy na député na ministre na reo miaramila nahazo galona tsy lera reo tsy ny tany miaro amin'ny place tsy mijery an'le vahoaka anabavina nge misy mahatra misy mama mahatra de tena tsy mijery an'io zareo fa tena voky izy voky tena voky tsy rivo reny ministra reny ohatra fotsiny manana fa itsoary manana trano any an-tafy manana eto tena voky raha jerena any province trano misy ty amin'ny ministra ranona trano misy ty amin'ny ministra ranona fa makany any ty ho trano any Dubai any rano ty za tsy tony nanarana de io narovanizy mianakavy tsy raharaha ho fitentako Madagasikara tsy raharaha ninona natao fa izy mianakavy aloha pour le moment voky izy de tena tsy mbarany zay momba azy hiditra amin'ny lazanao teo zay tamin'ny anina teo tonga lisika nangataka de tena fanitenana zao ny zavatra mahagaga amin'ity firenena ty ary zay tsy voafehin'ny président Rajoelina tena lazako miady le olo anaminy zay tsy mampikorotana mena ny olona ray de mikorotana ny ray préfet de police nge tompoko le bianio mesa fa tena name fa tena vonina tao le hoe tsisy olana raha miditra amin'ny fefinareo fa raha mivoaka fotsiny izy nareo de anay nareo tena fa nirespektena tao zay rehefa tonga ny ana mivadika andray le izy zany tsy mahalasa ny firenetsika tsy mbo matatra mahamenatr'olona tsy mbo matatra am'za fanao kevitra tsy mbo manana stratégie tsy mananao plan zao ny drafitra tao zay mahavoan'ity firenetsika ty iny tena laviny akitsoranony ray hoe tena hoe natsony izy za teo mihitsiny natsony aleandre miseza totony monsieur le préfet ahoana ty de tao mivadika andray tsy ny tany ao fa andefa olona ao miala rirana ny zareo mandra-parivony ihany paraparivany andro tena jerivo de jerivo ny tena maharikirik ahy tena sorena za tena vavaty nahararo foko tena mipetraka teo hoe zao vele tsy natao amin'ny firenena dalo ary isanandro isy vakitrano le tao ambositra zao izy mianaka vao fakimaly tena maty izy mianaka tena no fanentana sy ny tany tsy vita ny repitandro filaminana nefa ny olona mandevoaka tena sarota masika mihitsy ina grade mipetraka be jerevonao ny grade tena ampasiavo kely tamin'ny andro tany Kadhafi tamin'izy mbola velona azonao grade Kadhafi nge tompo colonel mipetraka nefa aiza ny ekonomiany ny premier ministre nge commandant zalody commandant ny premier ministre tena mivaina ny tsika de apetraka tsy lera tsy proportionnel akory misa fa général de division iny tsy tany général de tena tsy fonja vaky any Thomas vaky any Thomas tsy gadre efa azo any velon tafaporitsaka nanjavina ohatra volamina nefa misy général fireto raha lasako anao raha tena vaina général capable roa ihany tompoko de mafia Madagasikara na telo tena général tena iambina an'le président fotsiny lizy hoe ina ny intérêt koa sy ambina an'le président na de fa mivara lila fa tena tsy mandeha zizy ary ina teo promesse lasany tsy hoe miaro mivoaka sy mifanana fa miaro président sy ny akamany zay lisa tena mahakamy de le olona tena tsy fatako mahavoa le malagasy azonao fa anaty trano tena maro pare tsy lasa tsondragaty fitondrany teo voaka ny trano de mangina zay ny zavatra mbo inona ny koziny inona mahatonga azy inona ny zavatra zavy iny eritrehitra hoe zavatra herin'ny maizina ve sa manana zavy le zavatra tena lokona tena orange isaka amin'ny mandera iny angamba mivao mijery an'iny olona de zay de orange foana de jejona maso mety mieritreritra n'izany tena lasa eritreritra drafy izy hoe inona mahatonga de zay nataoka afatra aminareo miaramila hoe mba avaloha ny olona anao ny heviny fa any 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 nisy commandant de capitaine gendarme tena betsaka teo de tafaresaka aloha de tafaresaka tamin'ny tany an-trano aho rehefa avy eo satria tena nitavazavaza de magaga ohatra mona zalahy resany inona ty le bandy alohan'le miangona an'le vahoaka tsisy mifankombona tena mijery ohatra ndray ny robot ray fotsiny de rehefa tevana nitafaona tamina miaramila eo izy azonao tanangamako ingeo izy zamenatsiny satria zao zalahy ozy izy efa voky satria vola betabe nge lantsika am'ireny raha aksa ohatra tsy mena miaramila ny andamin'ny teny tena miportra be plus promesse hoe akarina zao ndray grade lafa par stable an'io tetsika amin'ny mpanohatra io iala mitandrina an'io de manaonao foana afa misy général tena ifikianamany tena manaonao foana de tsy mijery le voaka makasy aleo le resy mbo ivo am'izay
de tsy mahafaly anareo ve ty Madagasikara fa ataon'olona ohatra ratsy hoe faraneran'izao tontolo zao tena gista nefa ireryavany rehetrazetra tamin'ny andro président Ravalomanana tena mitovy zao hatramin'ny anata ino fiteniko matetika miakatra ohatrany Rwanda de hoariny olona 70 ans ny io narovan'le gendarme le tena fahatrana zany hoe tsika zany mipetraka arovana foana ipetraka amin'ny fahatrana fa tsy mbo irovana hoe inona ny solution amin'ny maha-olona tena ombe ama général miaramilana tokony zay tsy mamely tokony narony tokony arbitre tena hoe ndana mandeha ny zay fa mamono antsika malagasy fa tena te fitiava-kely sy ny tariny ny tenany zany zay natokany hoe rehefa mety rehetrarehetra zavatra misongadina de andrano ny andranona tsy tetena fa tena mbola tsy arahankaratra tena fanalavitra misy le vahoaka sy le mpitondra mpananalavitra nefa zao tsy sareony zareo misy le Andriamanitra tena zavatra tena alainy boka za oaty fitonany ty fa tena tsy sansandra sport zay atao rehetrarehetra mitsolofitra daolo tsy manaraka an'ty misy le alahelin'olona 95% hitako afa tsy faly manozina ty fitonany ty daholo inina ataonao tompoky tena tsy hodrany zava-mahery malagasy tena tsy ho lasy nareo ary tena tsy men'Andriamanitra sansa mihitsy nareo enao afa nitondra tamin'ny anona fanangalatra dobla efa nataonao daholo zay rehetrarehetra anao na raha privena le olona raha nisan'izay fa enao tsy menonandrasa tsaratsara aminareo tompoko tsy hoe bevava na takzany tena mametra pelana mamela de voalohany vahoaka aloha zay hoetiny tondra sa tsy hoe iza ny tondra aloha hoetiny olona zay tsara tsirapo anavitra ty Madagasikara ty fa raha ohatra aloha ny any tena niteniko tsy hoe any raha fiteniko hoe ny élément Ravalomanana enjana bidro président Ravalomanana entsy satria fito taona fotsiny taorina le grève be nisy olona tena tao amin'ny ambassade manana namana sady zay madame Véronica zay fa tsy eritsony izy de tena voaniritaka tamin'ny olona amin'ny président tsiraka sy président Ravalomanana de mendram-polo taona tena mitombona am'izao va mitombona roapolo taona izy Madagasikara vao miverina kely à zéro ndray fa tena noho ny grève lava reny sy ny tariny iny de kofina be ny économie-tsika nefa kaky izy fito taona de nataon'ny président tena niakatra 7% niaraka reny de raha atao zany raisonnement parika raisonnement mathématique raha président Ravalomanana tena mipetraka satria ny élément efa mena ny élément base rehetra tsy hitandreo telo taona mamena tsy manafatra vary ny kognany rehetrarehetra mahatokoisy nareo sy ny tany manao pibakely amin'ny président satria za olona malagasy mahafantatra ny rehetrarehetra afaka manao analyse sy ny rehetrarehetra tena afaka tena hoe tiany olona tena tokony ahavita aloha izy mba havita kely ametraka ny kely sy tany satria ny endanana tetika teo fedanan'olona endana fotsiny tena tsy lera de tena zao mivaralina amin'ny firenena de jerevake ohatra zay président tamin'ny andron'ny président taizy fa lasa korazana daholo président Tsiranana nanao any infrastructure hôpital lalana betapeta eto Madagasikara nametraka zavatra tsy soeraoery zany fa natao tena hoe amin'ny fofeny fitiavana de raha tsiraka koa mba nanao ihany izy nanao izy ny décentralisé université rehetrarehetra tany amin'ny province izy nanao azy lalana sy mitany tolona nanao ny cimenterie bitina nametraka dia tanana tsara président zavitsy vetivety any satria nisy any tonga de président Ravalomanana niakatra 7% niaraka reny lalana 900 kilomètre 900 kilomètre mentsanake zany na mila dia tanana tsara any tarana ty fitonany ty inona vitany tamin'ny fianarantsoara latsan'olona Gabinière tsy vita ao anatiny roa taona ampaleloko tena mialatsiny fa tena masika amin'ny tena any Tsiranana ino kanjana akolany tokana inona mbo dia tanana vanila iakatra telo avy tamin'ny andro Ndrajonary mampianina napetraka ny lalambo voale atao rokady izy nametraka gezabe izy io mbo ireriatsika mbo mitovitovy kely ny any vela mbo mbola latsaka amin'ny Fort Bedabe le aéroport Ravinala nametraka dia tanana ary ty tena mandainga atsika mivoaka mitsara inona mbo vitan'ity fitondrany ty fahatrana colise fahatrana fahalasa nametra dia tanana izy fa fahatrana faranitsika namelany azy hatramin'izao farany eran'izao tontolo zao fahatrana zay navelan'ity fitondrany ty inara mbo vitany hoe tsika izy namana faniny tena ianareo misy voaka mipetra sy ny tany hoe tsy hoe rastany ny tena tsy ty inona mbo vitany ty ary inona mbo zavatra vitany inona moa no tantsainako lalana ohatsy anao lalana pavé de 1 kilomètre scandale kolikoly volam-panjakana miodina azonao any daholo izy tena économie zéro sécurité zéro social zéro tsy hitako raha jiaby tena zéro atsata ny lara-pahamena raha tiandroso kavenako le mate
tao voky loha ny olona tantsika fertile misy orana sy ny tany azo mamokatra be da be io tsy voaroa taona fa 4 mois 5 mois de fa miakatra eto amintsika daholo ny akorany ciment sy ny retraketra azo atao tsy mividy ciment lafo le nangataha firme 100 000 le nomeny sinoa any nina Soalala le fanaovana vy azo fanaovana vitasika goudron le io za greza misy amina milliard tonne ry be milanga tsisy te mahavita atoroty fa de zany tompoko de tsisy atao na mivaro any na remportena tsy hitako hoe raha tokatrano zany hoe tsy mamboly azonao anao nefa tena hoe 80% tatsa na mivaro anynao ara aveo mitatsa ry every hoe tokatrano hoe hoariko satria 15% fotsiny mitandre vohatra de hoariko mitatsa anao zany tatsa makakitay anao vidinao ohatr'izany le miala vola inona ny vola hoe vidy vary anao vidinao sy mahaly zavatra vide nianana tsy mamboly anao vidinao nefa tokony tsy alana vola daholo zay mahavoan'ity fireneny ty tena zava-doza tena zavatra rehetra raha jiaby vidina na metraka dia tanana izy fa dia tanana aloha zay mitondra tena mitondra hoe to conseil hafa nanondra ary ty zavatra nahafaly efa nataoko le teo le transport le bus accordéon ali izy mahazaka 20% mba jerivo miala ena na mijery amin'ny internet fa mandeha aty amin'ny lala manodidina Antananarivo atraratro anosy centralisé na atro anosy makany amin'ny party Pitatafika manandrefana aloha makany Antsirabe iny malalaka be iny Pitatafika makany anala mahitsy zaka zatra hitako mihitsy le izy ampafiny mitovitovy daholo nge frantsay nge nanao any France lalana teto amintsika lalana any France mitovitovy aneto amintsika ihany na Algérie na ville de mahazaka reny vizy kelikely le izy azonao vizy lava fotsiny le izy de mahazaka tena mahazaka 10,000 raha bisy folo zany azonao de zakany zareo bisy folo afaka ny pollution ny kely ny carburant lany mahazaka 10 azonao ampidinina tena hoe mbola apetraka 10,000 am'izao fikaran'ny carburant zao de tena voafany io lalakay mbo anenao zareo any hoe anafatra bisy lehibe YouTube raha ividy député Rastany nanondra zay ndala jereo mbo amin'ny internet efa tsy hitantekana misy bisy accordéon misy mandeha électrique ary misy mandeha gasoil ndala jerivo fa mahazaka olona zay metimety kokoa noho ny téléphérique téléphérique ty olona zatra olona tena mahazo ravina atrina téléphérique atsany aty amin'ny ville hoe anatsana any ampotea satany zareo angamba fa 21 km 4 mètres par seconde 4 mètres par seconde raha vitany vitesse tena tsy afaka mandeha be da be na accident tena olona zero tena amiko tena zay olona ny conseil président io tompoko président fa tena tsy mahalala le olona mpanao azy ohatrany hoe sanga nieritretako hoe tsy hidery koa misy bizina be miditra any posiny angamba zay fotsiny tsy mifaky azonao de mipetraka ndreny za amty carburant ty za mahatechnicienne anay fa maninona tompoko ny mpanao anina azonao mpanao bus navoro ny président ny coopérative io de tena hitanao le vola mifantsakana aminao nafa ty tena fitonana pompier zay mikorotana de maitsy sosina lefa aiza nisy vola mpantsakana sura fa président natsona tany tsy natsona tany zay menmenany zareo tsy natsona tany fa président ny coopérative ihany meny de ty lesy ataovy de ahona ny ampiakarany 44% ny haussiny carburant de maninana ataonao zato fotsiny mamona mpandrara ange zany zay nitanao le tikrisy tamin'ny président topoka président Ratsiraka le tsy nampisy ny entana teto mateatika ny olona de tsy matra fa forcenao le izy le zany transport zany tokony amin'ny fanjakana tena miketriketrika an'izany fa de le mpandrara vonona maninona takan'le entreprise anatany am'le fond routier igny afa tsy lazako tsony afasinao fa raha jiaby fa ty de vonona ndray hoe de zany ve de mbolo sika nataoko za tsy économiste andrasonao fanazavany professeur Todjo izy ny tena mpampiana hoe raha ohatra ve 44% ny haussina carburant de le frena taxi tsy hoe miaro tsy hoe mamela ny mpandeha fa zatra teny hoe mbo maromaritra iraisana ohatra mitondra zany mitondra ina le mesure d'accompagnement ataony de ariary zato ve na ataonao frais fa misy 20% ny haussiny ihany na 20% ny taxi be
mamono ary mbola miampitsadana koa hoe zay tenin'ny filoany de krendika rivo ny teny azonao ny élément rehetrarehetra le hitanao le bus nakaniny tany am-popo tena nalahelo any fa olona mbo hitako hoe olona mbo normal andresaka taminy ny Njamera ny Tananarivo de tena jadonao na tilatsy tilao rehefa tsy indresy tonko mianna de apetraka tany zany ny adin'zany sady mianna menasy tsy mbo misy fampielekevitra tsy mbo misy fampidikevitra ina maromatra resana fa de tena jadona zay le mila reseny vahoaka mihitsy zay ty koa mbola atao koa ty azonao mbola jadona ihany koa amty rebus raha ny tena izy asy aloha fa tena tsy voavaky ngamba fato raha ny osy angamany tamin'ny anina rehetra nisy telo taona tena midina tamin'ny 50 40 60 baril de nakaiza dollar io vola reo fa de any poste nisy 20 dollar mihitsy ara 20 tamin'ny 2020 de tena makay zareo de tena aiza le différence andreo de zao izy ohatrina moa baril zao fa manodidina ny 90 à 100 dollar eo foana raha le osiny zay raha proportionnel antany comme professeur sy izy ny tena mahavahany zay rehefa aveo professeur Totso raha le osiny tompoko raha tena za calcul za technicien tsy tenana tena tokony maximum 20% miakatra raha ny tena izy na 15 ary fa noho tsy fahazany zareo any tsy fahazana mitatana de nisy galabraraka na no andrareo vola de nisy tsy voalohany volan'ny pétrolier ny compagnie zay mihitsy nambaran'le FMI am'le solitena omaly teny hoe be loatra le elanela nakamitrovana le trosy de le vahoaka ny asaina manefa tamin'ny miakatra ny vidin'ny baril eo ihany nge zany fa eo an'le vola le 550 milliards zay mampalelo ahy tena tokana voaka zay mampalelo anahy vahoaka nasendrazala mandoany tsy fahaizany rehetrarehetra dina mbola ilako de vola ny fond routière moa tsy hita lisy nefa misy isaka mividy ray litre anao misy tsy fatako otrina tsy teniteny foana fa misy taxe aloha dezabeo de nataondry le rony aiza daholo izy tena mahatsiravina mifandodikodina boleta ko vita fa fitsira zavatra rehetrarehetra firy rehetrarehetra tena raha vola sahany manana propagande vidianan'olona tsirairay vidinany kilondray le olona propagande ka satria profitendra lala izy nona le olona de tena pitsihankely na zavatra fampahatraina de rehefa teo tsy pahazana kely de zay misy ny olona ny teny tamiko tena olona tena orange raha ny olona rehetrarehetra ozy izy tena resaka vao tamin'ny enandro fa tsy te ny fitondrana io fa so fotsiny fahitany président Rajoelina faiblesse le olona de tena hoe anatina manipulation de masse daholo zao alova ozy izy tena jereo fa tsy pahaza amin'ny vola kely tena amin'ny volangolony hoe raha tsy pahaza amin'ny vola fotsiny tsy azonareo mpanohatra zany fa mivadika eo anaminy foana mbola azo foana io tena reo fanodinihako marina hoe ay le vola ty zany efa manao tournement public ary zareo fa ataony be da be efa ataony aby vola rehetrarehetra fa ataony aby tsy mokatra izy janina fa vidianany an'le olona zay kely ampatrana an'le olona de tena tsy manana maizy azy le olona fa tsy tompony tenany ka ohatran'izany fa zavatra mampalelo am'ty firenena ty aiza moa azonao tena hiverina kely le falsification ny olona manodidina azy azonao tena mampararana kely tsy mivokatra natao fa ina solution le ministre nasony le ministre kapoka vera ngata terivo nge zany réseau mana ministre de jerevo le hoe trafikana volamena prendre nasorina jerevo nge zany tena raisonnement zareo tena amrefarefa ny tany tena mihinana kely bombo sisetery anao zatraka iny iny moa koa c'est vaut plus de inanan'iny dandanina filmelara andonana vola reny tena ohatra diversion fotsiny izy mahatsirafana tsy zavatra tsy jerivo ty andina jato ela sy madama be aty efa désigné président io veranga de tsy voa tsy voalamy président tia ministre désigné tia ministre tena hoe mbola vice spécial nefa tsy eo izy aloha zany fa tia Madagasikara fa tsy eo de tena tsy voavy ny président de manakorotana de ay zany firenena manté jerevony n'olona fotsiny jerevo zay nataoko atsy Maurice reo planina misandraka eran'ny zao tontolo zao nitsika sisa miady kely sady miakatra be foana fre to inona kely sy ny tany mampalahelo efa ilona atsika au contraire tokony resitsika tena fois atsika nisy voalohany fois 10 na fois 100 fois 10 milary Maurice tsika nefa de sao Madagasikara tena seliozy sy ny tany tsery boakely mijery olo za lazako anao farany efa fatako daholo tsy tena mipangataka
eto amin'ny Tananarivo arakaraka le miteraka rony manakary vola kely zy azony manakary dimanjato dimanjato satria zao 1000 francs de 1000 de efa mbo mahavoky an'le olona satria mihinana an'le paty kely azonao de raha hitako tena mipetraka kely de mizara fataka dola tena midina trariatrena miselatra tena fataka afa fatan'le olona za tsy miteny iza fa tianareo de mametraka hitan'olona mametraka vola foana ako de mipetraka arakaraka raha miteraka telo izy meko 500 raha miteraka roa izy na izy rery de amina 500 roa mbo mahazo tena tsy hoe mahavita zay mbo kely zarazarako isaka mantalo tena miteraka mbo mahavita kely mahazo paty azonao tsinjo amin'ny madinika de jerivo ary tena hitanao le fahatrana tamin'ny nangatsika teo de tsa nina mosy teo etsa ka tsy amin'ny tinelina igny avaoka iny mbola matezateza iny fa ity akaikiny hitanao akaikiny gastropiza ity tamena misy kely tena kely any ary nakaizany zanako lozangio zy rangafa tena izy tsy malala ao depite fa maty tsy tahatsakanisika tsisy sakafo de maty le zanako ny zanaka roa katra tsara nga zany mahavoalemana tsy ampy sakafo sady tratrany atsika be ozy izy maty ozy izy le tena tsy natena tsy navita ny journée koa zany manjao atsika malagasy zany mila fijoroany mila mijoroa atsika rehetra rehefa vongo bilany vidina daholo ny trano any ivelany eto izy mianakavy manana trano anazy daholo ny trano raha jiaby ngezabe anazy daholo de zany ve deketsika ary vahoaka fa tena mba tongafa saina mba ndoitolona avreo ny hery ary afatako aminareo miaramila mba jerivo rehetra tsy ory mandrak'izay ngenareo mba jerivony an'olona miaramila tena miaro amin'ny tena tandrazany tena sy mivoaka sy mifanana fa nareo de tena sady miaro anareo sy mipresident mba hatongafa saina alo any amin'ny heviny olona apetraolo izy ary tena zavatra mahatsiravina de ty azonao mangataka anao hoe tsy nahazo alalany maka lalana anao tsy mahay préfet mipitra am'izao anao de tena tifiriny zalahy fa tena tsy mahazo alana ahatra tena fandrebrebena n'olona tena tsy nianatra tsy ampy solaitra fa aza vitrana tsy mivaoaka ry zalahy fa mahery zay ny teniko fara mahery tsy mody tompoko tsy ela velona fa misy faradaola ry tsara daola io zavatra ataonao na ratsy na tsara nataonao valy amin'ny taranaka reo mahafinaritra ratsy nataonao tsy ela nareo de fa tany fahadalovana ty tany ty sotra tompoko zay angamany raha mba afa kely fotsiny député rastany ny tontolo mibolina aloha petanko mba azonao resana kely fotsiny ianao manko zavatra mpisehatra an'io mihina fa manam-baovao kely momba zay ianao tsy hoe kely fa zava-dehibe alohan'ny alanao eto aloha satria meno antsika miboa kely mpanipy kanety be zao tamin'ny tapabolana nanao grand concours satria napalahelo tena diso daholo le bandy kely lefa hoe tsy nahazo nanao coupe du monde tsika voasazy hery-taona tsy voavaly reo ny olany lahatra kely zany fe resaka mimaly zavatra sy zavatra faran'izay minimum tsy voavaly zareo tao ministère ny olana de nanao concours zahako tena katso ary misaotra amin'ny président n'université satria amin'ny faritra nambopo nanaovany azy en club femme fanevana popo nanao nanaovako azy fa herany misy atrano tsirabay misy raha Madagasikara tonga teo daholo misy tena hatramin'ny 99 participants angamba izy ny doublette nanao tao de nanovana satria izy tena io mbo fivelomany boakely ny any an-tafo moa de efa lazakanao fa tena tarena tamiko fa tena hoe zay malagasy rehetratra karamanio tsy navelany frantsay anao zay naizanaiza misy azy satria voasazy de voalatsy miatina fotsiny any boakely de teto nanao grand concours fa tena misaotra mipandray anjara nandeha tsara tokony izy ary tena grand concours tsy saotra an'izay ny faly be mihitsy ny zalahy hoe tena ara-dalàna manaraka amin'ny fenitra tsika tsy norma zany tsy misy zany manaraka ny fenitra manaraka norma tena tokony izy azonao satria zao efa vo prévu daholo sakafo fa mipetraka teo daholo miaraka tena miseza lavitra mihaja be tsotra le hoe lambalamba kely fotsiny terrain efa tracé tena manaraka ny zavatra rehetra ary ny tena zavatra tsara satria fatako fa alina le tsy vita tena tonga de efa mitondra groupe le tena namaty jiro tsy maka ny université satria ny université ly tsy akakorano iny fa tena tonga de efa groupe tena le tsangana tonga de efa atrany veny tonga de efa anakiroro mazava be kahakavy ny olona rehefa manao zavatra professionnel ary tena nisaotra daholo satria mena ny voalohany be da be 3 millions ariary fandro zany hoe mahazo bolina izy telo zany tonga de mahazo bolina telo bolina mako any amin'ny 1 million ariary any zao le tena bolina tena izy raha le dog sy ny tariny any amin'ny 2 millions any amin'ny 1 million ariary
de mifandrony deuxième prix nahazo bola ray 1 million ray lobe da be amin'ny 25 million zarana mandry zareo tao de satria mba amezana vahana amboany mba tsy haharesaka satria le bola io nahafantarany zao tontolo zao atsika io Madagasikara de tena io mba avelomana hoe mba tsy kivy le boakely fa sina concours foana lizy ny zavatra atao zay ny zavatra atao fa ny sport tsy maintsy mandeha ny tsika zavatra ataotsika daholo zay maximum atao fa tena rehefa manao tsara koa anao mbo ahitan'Andriamanitra misy moyen foana mbo ampy foana de lasa izy indrindra re fakasitrana député de zay ngamba lafatra kely de lafatra kely amina eny amin'ny arrondissement asa malahelo nareo fa rehefa tonga ndray fandraisam-pona manaka mijery amin'ny député rasta asa tena mbo makany anamiko raha hoe ho anao personnel fa ho an'le fikambanana foana mbo manampy raha amin'ny lara-pahamena zatsy mampiaina raha amin'ny lara-pahamena de atao de ho an'ny any moyen tsy mamelo altsony efa mifanafesana ketsa zay amboly re mandrisika ny olona fambolena satria fa be da be nanaritra vary eo le olona le vary tanety meko afaka mami vary le vary daholo ny tamboly sy ny tambary ny deuxième tsy mamiany ivelantsony amin'ny deuxième arrondissement fa tena natala tombotsoa mamafasaketsa ho avy rastany ampotra ny zetiany tsika mbola manana mandalaka roa tsy hoe hiditra de na anao propagande sy tary fa zavatra tsara zay nataoko anao rehefa tsara tsodralinareo vahoaka na ny taranako na ny zanako lasa lavitra foana zay ngamba ny zavatra petraka de misaotra tompo makasitraka ny solombamboaka ny Madagasikara tsika Randrenarso Stanislasy zay niara-dalana tamitsika tam'izao marainy zao aza mbola mialitsika rehetra fa député Bogos Todsoa de fa ao ambadika professeur mpampianatra mpikaroka mpampianatra Andriamampandry Todsoa de hiditra indray izy iara-dalana amitsika zany omentsika lalana député Rastany Randrenarso Stanislasy eo zay mitsofoka hoe babany avokoa anatsikatsaka zay miditra eo babany avokoa zany de député Todsoa ndray miaraka amitsika zay le hoe 26 sa 62 zany ny deuxième sy ny sixième arrondissement na sixième sy ny deuxième arrondissement efa eo zany ny ekipa député Todsoa mazava ho azy araka ny namarako tamitsika teo zany no iara-dalana amitsika de manao fandaminana ny namana techniciana zany satria tsy maintsy atao tsara ny cadrage ao anatiny zao fidirana antsehatra oetiny député Todsoa miaraka amitsika izao iny ary Andriamatoa solomavambahoaka ny Madagasikara zay le nambarako teo hoe tamin'ny sabotsika ny ona farany tena kianja teny fiadalana teny zao tsika vao tafahoana fa nandritra n'izay fotoana zay koa nefa tamin'ny sabotsy koa de tsy misaraka le asa sosialy teo anelan'izay koa i député Todsoa mbola refona hoe ny ona mivahoaka nanao ohatran'izao tamin'ny vahoaka sensisa eny amin'ny faritra Ambohimanarina rehetrarehetra iny tafaradalana indray tsika androany amin'ny forme tsara député Todsoa taoriana ny tranga sabotsy iny faly miarabanao faniry ary faly miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka n'izao fandarana izao zany amin'izao fotoana izao ary ny vahoaka na eto an-toerana izy na any ivelany tahaka ny gamazatra moa zany dia tsy maintsy miara ory satria tantely mambahoana ny fiainana faniry dia tsy maintsy misy foana ny fahoriana zany isanandro dia miara ory am'ireo zay trapaoriana rehetra zany ny tena koa na eto Madagasikara io na any ivelany voandroany zao ary saika isanandro dia misy le fitsapahana maraina eny Ambohimanarina mpianaka mofo voamaheno ka raha mbola afaka men'Andriamanitra zay hery zay dia tsy maintsy tonga foana amin'ny dimy maraina ka hatramin'ny enina maraina eo ny fitsapahana maraina zay mampiavaka ny Ambohimanarina ary izy zany manana an'izay kolontsain'izay eran-tany dia tonga daholo ny fokon'olona zany mifankahery ary ny tena koa sy ireo fikambanan'ny mpikabary moa zany no mitarika an'izay mankahery ny fianakaviana tramandro androany moa zany dia teny amorona sy teny teny ampibaravaraka azy teny nisy fahoriana dia tonga teny zany ny tena hoe voamaraina mbola maisina zany amin'ny dimy zany faniry amin'ny dimy zany dia vahoaka be dia niaraka teny na teny anaty fotaka teny anaty sahateny ary ny tramanjoa dia tsy maintsy tonga foana zany ny tenako miaraka amin'ireo mpiara-miasa rehetra zany mifankahery amin'ny vanim-potoana fahakiriny ny tena ahitana ny namana sy ny tsy namana zany ao anatin'izay eto koa dia mirary fahasalamana zany ho an'ireo zay marary amin'izao fotoana izao na izy na iza rehefa malagasy dia na any amin'ny hôpitaly io na any an-trano io ary eto dia manao mamelà anao faniry nanao kokoa manokana
andreto olona iavitsivitsy reto kokoa manokana zany ho an'ny tovy razaka zay tena olona tena manana ny maizazy ary mpanetana eny aminay eny ambomanarina eny vo nitsapaforina marainy zay teo tovy razaka kabogosy moa ny surnom-ny koa eny mpanaraka atsika izy izy ary mpanaraka kokoa tova izy tena mpanaraka mihitsy izy na Facebook na télé ary isan'olona tena ampanetana sy ga mahafinaritra dia mirasoanao rahalahy amin'ny dity aman'andraikitra zay ataonao Andriamato tovy razaka eo koa ry madame Sarika kokoa manokana ao ambaravaraka azo ry madame Rakrisy eny amorona sy ny mpiaradia aminy ary madame Rabe Mololo zay hitantsika ngamba fa tena nafana fo be mihitsy tamin'ny asa sabotsy reny ary maro eo koa zany dia kokoa manokana ho an'ny olona avy Marsay zay mpanaraka atsika maro faniry dia singanina am'izay zany i madame Gamima zay tonga eto Madagasikara avy Marsay ary zay manoana atsika ary meno atsika foana anderalina moa izy dia ho tsara mandroso ianao de tsara miverina zany ianao madame Mima any Marsay eo koa madame Tina any Marsay Tina Ravatomanga zay manoana atsika mihitsy eo koa ry monsieur Iva any Marsay be da be any Montpellier namana ny fianakaviana maro any Nice any Bordeaux any États-Unis dia kokoa manokana zany ho an'ny namana zay manaraka atsika any eo ry Tojo ry Nilaina ry Nomena ry Arena ry Toky ry Nana menakavy sy ny zanany zany any États-Unis meno atsika daholo hatrany Japon misy ny namana hatrany Canada any Maurice dia misy an'ry Apeti na i Kaina ry Rakry any Maurice dia mirasoanareo ry zalahy zay meno atsika tsy tapaka am'ty miara-manonjy ty eo koa ny mpanaraka atsika rehetra eran'ny lavalnosy na any Dego io na any Masenga io na any Tamatavy io na Fianaratsoa io na any Tolary io na eto Tananarivo zany dia kokoa manokana ho anareo tompoko eny ary am'izay hoe tantely amam-bahona zay koa moa zany no hitondraiko eto satria de maray vaovao tsika député Totsoa ny fodimandry namana mpanao gazety Jenny Razakason zay promotion tamin'ny asa fanao gazety zay niaraka tamin'ny tena tany amin'ny taona 2000 tany izy de efa mpanao gazety tamin'ny onjam-peo Ravinala nanoratra taty amin'ny La Vérité sy ny vaovao fantatry ny rehetra amin'izany tontolo ny asa fanaovan gazety zany raha nabavy Jenny Zogobe izy fodimandry moa ny tamin'ny 7 volana Jolay omaly tamin'ny 2010 tanoany zany de mitondra ny teny fampinoana ho an'ny fianakaviany Jenny sika ny tontolo ny asa fanao gazety rehetra malenina Madagasikara satria anisany nametraka zay asa ary sary-piaro ary nahay an'izany asa fanaovan gazety zany i Jenny zany ary dia lasa moa zany taoriana ny raha lehilahy zany na raha Jarjaf Remia de nandao atsika indray zany i Jenny eo am'izay tontolo ny asa fanao gazety zay aterina zany izay hoe fiara-miora ho an'ny fianakaviany indrindra fianakaviam-beny ny mpanao gazety zay ngambany amin'iny député Totsoa Andriamampandry fa tonga de hiditra aloha taky nanaovantsika ny adefitra ny rahana tamin'ny député Rastany teo io moa le hoe miasa de miasa hatrany miasa ary miasa tsy mety reraka ho an'ny tombontsim-bahoaka ny solombavam-bahoaka ny antokotiky Madagasikara ary dia saika isan'andro andrenesana hainonana an'izany eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny de ho anao tao boribory tamin'ny fahenina koa de misy ny asa sosialy ny didipotra faobe ny famoahana andihan'ny mpianatra pareil pédagogique anao ny kabary ny resaka tournoi football ny baskety ny tontolon'ny hoe faradoboka BPC baccalauréat ny fizarana kit scolaire ho an'ny mpianatra ny fizarana fanamina ho an'ny chorale betsaka izy ireo fa zay ao andohako ny resaka satria raha ny député Todsoa ny tanosaina eto betsaka manala tsikafona mizara lakana député Todsoa daholo zany rehetrarehetra zany mbola nisy indray tamin'ny herinandro io député ary mbola misy koa ny fandaharam-potoana tsara ngamba ny resahana amin'izay satria meno antsika mbo manarina alohan'ny hidirantsika raha-pirenena anomboantsika azy moa zany dia famitenana foy zany ny fiarahana tamin'ny vahoaka na mbo manarina
tamin'ny tapapolana moa ty téléportif fa tamin'ny herinandro anio zany faniry tamin'ny herinandro de nisy olona vitsivitsy zany a zay tara efa manarivony maro natao atidipotra filaharambe mihitsy izy de nisy zany a tamin'ty herinandro zay nangataka zany a zay tara dia nisy no tapahana zany a dia vita zany a tamin'ty herinandro ty zany reo tara zay niangavo mafy mihitsy a hoe tsy manam-boly zay a nefa efatra alina 5 alina 9 alina misy ray hetsy ary a no ka manapaka zany ao anatin'le izy a dia tahaka ny masina moa de mena gao malabary izy ireo a mena kilalao a ary mirary so an'izy ireo zany a araparirinina zany a ry zareo a ao anatin'izay farany tokokoa zany a dia nisy a ny fanotronana nisy zany a ny famoahana ny mpianatra iovana call center io zany izy io a dia nirana tamin'ny tanora zany a team teny Ambohimanarina indrindrindra fa ny distim zay tena miasa fatratra zany a am'izao fotoana zao direct manokana faniry a ny distim Ambohimanarina satria ainy ny mitondra mitarika zany a reo mpikambana team maro eny Ambohimanarina de salam'izao zany a de asana distim zao a satria matoa misy asana ny team zany aty zany mila averimberina foana eraky ny ratsana eraky ny Madagasikara ny distim ndrafitra lehibe ka raha manao zavatra ny jeune team na ny femme team zany a de tsy maintsy ambany vahoany ny distim zany zay a sy ny solom-bavo fambahoaka tokony tsy andeha irery mihitsy a ny zana-tsampana zany a ao anatin'izay ary de mankasitraka ny distim zany a amin'ny akapobeany a am'izay a fomba fanetanany sy famporosiany zany a ny mpikambana rehetra team zany a eny Ambohimanarina dia hitatsika zany fa ilaina ny famoahana call center am'izao fotoana zao zay ilainy tanora satria saika any amin'ny call center daholo zao ny tanora am'izao fotoana zao a satria any no tsaratsara zany a ny karama zany de noho zay fahatsapana izay zany a dia nanapa-kevitra zany a ny mpiara-miasa rehetra ao anatin'ny distim zany a ary anatin'izay ny jeune team sy ny femme team zany a nanao an'ty fampifanana call center ty zany faniry a dia ankizy maro no mivoaka ary ankizy maro ihany koa zany a no nisitraka ary ankizy maro koa zany a no niditra andiany manaraka zany a amin'ny fampifanana tahaka izao ary tsy call center ihany fa misy cours maimam-poana ho an'ny zanaka Ambohimanarina ray manontolo zany eny eo zany a ny cours gratuit amin'ny teny anglisy i moa efa amin'ny taona nanao niny faniry na any amin'ny QG Ambatolampy na any amin'ny ICM zany a ao Atsararay amin'ny monsieur Racelestin zany a de misy an'izay eo koa no cours informatique ya gratuit zany de misy foana zany zay a ho an'ny tanora ary ho an'ny fanabeazana eo koa zany a ny fanofanana arakasa zany ny asa tanana zay atao maro zany a eny Ambohimanarina maimam-poana tolo zany a no anaovana an'izay ary eto ao dia midera ary miraba reo afaka CPE sy ny BPC zany a satria beta be faniry nanao cours maimam-poana zany a dia beta be no afaka soma tsara misaotra n'Andriamanitra ary misaotra ihany koa zany a ny mpampianatra zay nanome akitso-po zay fanofanana zay no entin'ny tenanay zay zany a de ranona tamin'ny distim teny Ambohimanarina marina reo nandeha SMS a miantso a manantony eny amin'ny ao anatin'izay a mankasitraka de misaotra anareo amin'ny fankasitrahana fa averimberika any misy tena manatitra vorotsiloza gisa gana ho anahy de tena tsy mandray mihitsy ny ary mbola ho averika any nareo be da be zao nareo androany tany amin'ny fitsapahana maraina hoe monsieur le député raha tsy noenao dia tsy afaka BPC ny zanaka iny CP no cours maimam-poana fa hoy izy hoe raha manana tolotra nareo a hoe zay mba anatitra ko vorona mba ho fankasitrananao a de mbola manamafy androany raha manana zay nareo a de mio tena olona tena sahirana ny akoho amam-borona raha tena hoe tsy maintsy amenareo hoe tsy maintsy a de am'durany a de mba ataovy mba hividano fitaovana ianaran'ny zanakareo zany a amin'ny fidirana fa mankasitraka amin'ny fitiavana zay omenareo fa io de hoe samba rano manome noho ny mandray amiko zany a dia aleoko manome
sy ny fahasoavana ny men'Andriamanitra anao fa de mideranareo mankasitrakanareo zany a am'izay a fankasitrahana zay ataonareo zao. Ary eto iafaniry dia niezaka atao marina mihitsy ny voalasan'ny député Rastany teo honorable Labogosy Rastany fa ny député Tim dia tsy vitany hoe mitondra ny anjara brikiny amin'ny hevitra ara-politika sy amin'ny hevitra ara-toekarena sy ara-tsosialy sy ny hevitra iraisam-pirenena fa akoatra ny mahasolombava mibabaoka azy zay maneho ny hevitra ary mijoro mitondra ny tenin'ny vahoaka ary miady amin'izany hoe lalàna zay tokony ho an'ny vahoaka sy manao tombana ny asan'ny mpanatanteraka de misy ny asa sosialy be da be ataon'ny solombava mibahoaka. Ankasitrahana manokana zao koa nataon'ny namana honorable Labogosy Rastany teo ny tatatra ny panneau solaire be da be mihitsy ny sanina zany ao anatin'izay ary ny tena hoe mezaka mihitsy ny tenany ao anatin'izay. Tsy izy rery ihany koa fa reo député maro anisan'izay kokoa zao Rapitso de honorable député international moa surnom menay anazy Fieno zay eo amin'ny 3e arrondissement Rapitso izy de anatanteraka koa zany ny didipotra fao be zay misy olona manjato maro 300 mahery zany no atao didipotra fao be zany eny Belera koa dia manasantsika zany pourtant fahatelo pourtant fahatelo manomboka amin'ny fitoro ora zany de efa manomboka zany hoe tokony ho tonga aloha nareo fa filaram-be zany ao dia tsy vitan'izay hoe maimaimpon zay nataon'ny député Fieno ao amin'ny 3e arrondissement sy ny mpiara-miasa aminy fa mbola misy koa zany ny malabary sy ny kilalao zany omena reo zaza ao amin'ny 3e arrondissement satunany zany faniry ilazana fa miasa ny solombavambahoaka Tim zany amin'ny akapobeny tsisy zay tsy miasa ireo misy miasa miasa mangina misy miasa isan'andro ao anatin'izay tsy vitany manao hevitra ireo fa manao zay vitany na de tsy asany solombavambahoaka ary de ataony solombavambahoaka Tim maro tsy ny solombavambahoaka tsy ny olombavofidy Tim ihany fa io koa reo be ny tanàna Tim rehetrarehetra erany Madagasikara ny mpanolotsaina zay voafidy tao tamin'ny atoko Tim de hitantsika fa tena hoe miavaka mihitsy zany ny olom-boafidy zay voafidy tamin'ny antoko Tim ka eto zany dia mankahery ary maniry soa hatrany ny olom-boafidy rehetra zay voafidy taon'ny antoko Tim ary maniry soa hatrany amin'ny asa tao ny bureau politika ny Tim zay manao ny eny tsy ho zavatra anisan'izany koa ny flora fahalomanana zay modely zay mampatsiahanay foana zay asa tokony ataonay anatsarana ny fiarahamonina sy ny firenena. Eny ary zay ny asa sosialy eny Ambohimanarina eny ataontsika mandalo etran'izay foana satria mila fantatry ny olona ihany koa hoe misy vahoaka tsinjovina ary ireo mpisitraka ny mpahazo tombontsoa no mangataka mihitsy ny hoe aleo kosa resahanareo le izy satria de tena zava-dehibe zany akoatran'le hoe tsara ho fantatry ny rehetra ny andraikitra lehibe raisondray solombavambahoaka ny atokotika Madagasikara sy ny bureau politika sy ny ekipa rehetra izany fa miditra amin'ny raharaha-pirenena am'izay tsika fa alohany tena hiresahantsika ny raharaha-pirenena député Todisoa satria ny tamin'ny sabotsy aloha zany ny tena akaiky kely ary tena resahantsika foana iny resaka tamin'ny sabotsy iny satria tena marikoriko le toetra tena mahasosotra mandreraka lay fomba mampanao an'le fitondram-panjakana de ndetsika aloha hiverina iaino antia oronam-peo sy fanio-kevitra nataondra matolalatina raha-kotondrazafo fony izy mpanao gazety mahakasika indrindra ny zo tsy azo anombina na aminy zany hoe fidinana an-dalambe rehefa misy zavatra tsy mahafaly izany indrindrindra moa ka hoe fiakarany vidim-piainana de tsy ahevitsika foana ty adevitra ty satria misy zavatra ohatran'izao mila resahana mila ampatsahivina le fitondram-panjakana fa tsy zay midina rehetra kory ny devery no fanokana-panjakana satria io zany raha ohatra ka atody latsaka amin'ny tany zany de veveriny le fitondram-panjakana ho fanokana-panjakana vera vaky zany de veverin'izy ireo fanokana-panjakana satria araky ny teny député Rastany teo hoe ny fatahorana ny lehibe indrindra ary ny akibe mitsimbadika zany de efa raisina hoendriky ny tena hoe fanohitohinana n'le fitondram-panjakana mampalahelo le zava-misy fa zany moa no ijoroantsika de ndao hoe verenana ho tsy ahivana indray ho enona indray ty hoe ohatra zao anie ny resaka reo tamin'ny fotoan'andro hoe fa ankehitriny rehefa mahazo fahefana seza de miova le fomba fijery na mana teknisianina.
vakina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe, droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany, droit et liberté de manifester. Tena zo zany ary aza tonoina ao fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état, kanefa tena miteny mihitsy aizany droit ny olona imanifester adzao io. Zany inge le zavatra tiatsika resany, zany le zavatra mahatonga na miteny anareo hoe miady hevitra apetratsika eto amin'ny firenena de ady hevitra diso hoe mitsangana amin'izay le olona rehetrarehetra pikaramanady politika ireo de hoe aza to avelao ny fitondrana, efa visaka ny olona alao ny fitondrana iasy, aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy nidina an-dalambe indray hoe normal be ny olona raha hoe tsy manam-pivelomana, tsy afaka mivela de tsy mihina sakafo, tsy misakafo ny tamin'ny sabotsy rehefa satria tsisy vola fa mikatona daholo ny magasin zany matahotra fandroana. Andraikitra ny fitondram-panjakana zany, andraikitra ny fitondram-panjakana zany ao anatin'ilay izy ireo amin'ny fomba tsy miangatra. Mivonsaravalomana nge raha nampidirinao tao Ambojatovo, tsisy olona nikatona ny sokatra tsara daholo ny magasin rehetra na ny tena Ambojatovo na ny tena Analakely, ary tena mazava be mihitsy hoe midira ao Ambojatovo nareo fefen'ny mpitandro ny filaminana eto ihany nareo. Ary raha ohatra nareo matahotra hoe anao korotany ireo olona ireo, mazava be tsy mahazo mivoakato ianareo, ary rehefa tonga ny firavana maninona moa ny mouvement Saravalomana capable mirava normal angereo Macrobeorilika, ko maninona kay tsy avelanareo anao ohatra Macrobeorilika izy raha eo amin'ny kianjana Ambojatovo ny tedafy. De araky ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana rady sociale de tena réel amin'izao fotoana izao azo sapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarany vidiny entana io. Tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 10 miampy fiakarana vidiny solika de miteraka inflation généralisée ny vary a rehefa 2 arivo eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vahaolana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro tena amin'izao tsika miteny zao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale izany. Ka zay ny nano amafisiko hoe ny fitondram-panjakana nefa tsy mieritreritra mihitsy hoe io fahatezeram-bahoaka io nge rehefa tazomina de mitrotry ny tantara nge fa nampianatra antsika an'izany. De zay na ny mahatonga na miteny foana hoe avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression any olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka, sasana atidoha ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao de hanonga-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka, tsia mihetsika ny olona ohatran'ny zavatra mitranga ny États-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany États-Unis de manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy ady hevitra mihitsy hoe ionga ny Donald Trump. De zay le teneniko iny sosiny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalahana ny olona haneho hevitra. Io efa napetraka foana hoe ohatra ny kianjana Ambojatovo zay kianjana demokrasia efa tamin'ny 7 arivo napetraka teo ampesao io ahafahan'ny olona maneho hevitra. De tsotra ny anay alaony mpitandro ny filaminana ikadrie na andeha isécuriser zany an'le toerana ahafahan'ny olona maneho hevitra. Tsisy risque na hoe ikorotana zany, tsisy risque na débordement sy ny sisa izany raha mandraina ndraiky ny mpitandro ny filaminana, fa le liberté d'expression kosa amiko tokony tsy edikevitra ny fahafahan'ny olona manana azy. Fa io ange de miteny rehefa tsy mbola avela maneho hevitra foana ny olona manoloana ny maharary azy de tsy andray ndraikitra foana le fitondram-panjakana fa ametraka ny inertie na izao tsy anao ninino io de mipoaka ihany ny sarimbolany amin'ny fotoana anankiray. Ka isorohana an'izay omeo alalana malalaka ny olona aneo an'izay faneho-kevitra izay. Tahaka ny mahatsapa zany le olona tany tsisy fanjakana io de aleony anazy raisiny an-tanany. Ohatra tokoa nge zao ny raisiny problème na jiro de ny olona tsy maintsy mikoropaka mitady panneau solaire, mitady vahaolana zany fa le fanjakana tsy manolotra ny le vahaolana amina besoin vitaux iainan'ny olona. Tsisy ny rano de manao lava-drano ny olona, zany hoe ny olona zany voatery substituer zany hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ny fanjakana mitady an'izay vahaolana izay, fa ny fanjakana tsy manome an'le vahaolana. Resaka insécurité de ny olona tsy maintsy manan-karama gardien kely, mametraka barbelé amin'ny fefy, manamafy ny hidi-trano hoe zay tokony antohan'ny fitondram-panjakana nefa ny zany hoe sécurité garantie
par l'état zany a mafanjakana azy de zay tokoa no nahatsapana hoe ohatra ny tany tsy misy fanjakana nge le iainana ankehitriny mimenomenona ny olona fa tsy mamaly le fitondram-panjakana fa ty olona aza mitrangany any Zorobe tsy nahitanteny ny filoham-pirenena tsy mba ny décrété deuil national na fisaonam-pirenena ny filoham-pirenena zany hoe tena tsy fantany zany ohatrany hoe tsy rarahiny zany ny zavatra misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana izao de zay no mahatonga ny olona ohatrany hoe lasa tarity ny fanaovana fitsaram-bahoaka lasa mikarakara ny tenany manokana izy hoe aloha raisiny an-tanana le izy fa tsy hanaony andraiky ny fitondram-panjakana lasa ohatrany tany tsisy fanjakana. Miezaka ihany zany ny mihitina ny teny Ramatoa Lalatiana raha kotondrazafiny amin'ny hoe le droit de manifester zany hoe lay azoa hanao fihetsiketsehana lay liberté d'expression satria misy marary eo misy tsy zakany eo zay zany ny tena ambara tamin'ny fanehoan-keviny iny rehefa misy ozy izy ny zavatra tsy ekena tsy zaka dia zony rehetra zay maneho hevitra izay ary azo atao midina an-dalambe misy ny kianjan'ny demokrasia ary nandraisany ohatra mouvement Saravalomanina hoe naneho hevitra tao anatin'izany kianjan'ny demokrasia zany fa tsisy rotaka tsisy korotana tsisy problème ary nanomezany ohatra ny amin'ny hoe raha ohatra ka maneho hevitra ao macrobiolika koa de inona moa ny tokony olana amin'izany fa ny anjara mitandro filaminana dia ny miaro ny tsisiny ny zavatra hafa zany fa kadrena tsara le fanehoan-kevitra miaro ety ivelany ny mpitandro ny filaminana nambarany tamin'izay fa aza sasana adodoa amina hoe fanonganam-panjakana ny vahoaka rehefa misy ny fihetsehana tahaka izao satria tsy voatery ny fanonganam-panjakana zany tahaka ny zava-misy iainana any États-Unis hoy izy manoloana ny Maison Blanche tamin'ny Donald Trump nambarany tao ihany koa ny amin'ny hoe inona no tokony andraikitry ny fitondram-panjakana satria betsaka ilay zava-misy ara-tsosialy zay tsy zaka mivoaka ary misy risque na explosion sociale zao zava-misy rehetrarehetra tamin'ny fotoanandro taisina ataoko famitindra kely ohatran'izay le izy député Todsoa fa maheno an'iny tsika de hotsika hoe fa mpaminany ve ny ministra Lalatiana tamin'izany fotoanandro zany mahalala ny zavatra hitranga aty amin'ny taona 2024 fa be lavitra no zany zavatra nambarana zany no misy sire sy tsapa ankehitriny ka eo manao député Todsoa ny aina ny zava-misy tena kianja ianao ny aina ny zava-misy teny fiadanana ianao ary tany amin'ny sivoralina tany ho any misy tsika vao tafasaraka sa tamin'ny foloralina tamin'ny sabotsy iny satria rehefa avy teny fiadanana de mbola nandeha nanaraka ny SS Cordo zany de mbola nisy an'le valandresaka ho am-panongazety nataony izy mirala dia niezaka ihany koa nanatitra ny satokantrano zany satria betsaka mpitolona teny fiadanana teny zay tiako tenena hoe ny aina zava-misy ianao ary reny fanehoan-kevitra na tompona ndraiky mpanjakana izy am'izao fotoana zao anaty gouvernemanta tena tsisy nanombiana n'iny feo iny fijerinao azy navelitsika matetika mihitsy ny teniny iny satria mpanino gazety milalalala izy igata tamin'izany dia tompona ndraikitra izy zao misitra izy zao de navelitsika ninina mihitsy reny mba hoe ny olona mba hoe ny vahoaka malagasy rehetra zany hoe ay ve de misy tena mpitaribato filambavo ohatr'izany ny mpanao politika rehefa tsy mpitondra ianao de hafa de rehefa le eo amin'ny fitondra ianao de modinao fanina hoe ny tenan'izay ianao zay nge le manahirana amin'ny mpanao politika eto Madagasikara rehefa mba mahazo toerana kely mazava ny voalazany teo hoe am'izao fotoana zao izy tamin'izany dia misy ny niakatra ny avidim-piainana ozy izy eo ny tsy fandriam-pahalemana eo ny fahasaranan'ny olona eo ny délestage de tokony isy ozy izy ny fipoahana ara-sosialy sy maro samihafa de jereo ampitao ny fitondrana teo aloha fotsiny no teneko sy ny fomba fitantanana ny fitondrana am'izao fotoana zao iza mafy am'izao fotoana zao de be ny sahirana noho ny tamin'ny fitondrana teo aloha jerevo ny indikateur rehetra rehefa mandeha anao any amin'ny fiarahamonina de jerevo daholo lasa mikirosofahana ny olona am'izao fotoana zao miena daholo ny fa efa mividin'ny olona 20 isan-jaton'ny malagasy zao mahery sahirana sy fahadiranovana daholo jerevo ty vidim-piainana miakatra ty ny vidina solika moa efa voalazany député Rastany teo
miakatra zay tsy izy efo 50 isan-jato zay tenina tsirariny io miakatra daholo ny frais maro isan-karazany ny vary ny pepenina maro isan-karazany taizany nisy na nandrindro amin'ny 80 taona hoe vary manta eny tambary de misy mankaratra tsy izy zany raha sy tamin'ity fitondrany ity ny olona zao dia mivoaka daholo ny andialahy amin'ny alina miaro le fiarahamonina le kartezy misy azy noho tsy fandriampahalemana satria tsy vita tsony ozy izy te hoe lasan'ny olona zao a tokony asan'ny fitondrana no miaro ny olona sy mifanany olona de mandovola ozy ny olona maka gardien kely daholo fa zao ke tsy manana mbola tsony ny olona na mena vola gardien re fa ny olona misy zany zao no mandray tanana na de vizaky ny asa azy a de mivoaka amin'ny alina miaro le fananana kely ao an-trano miaro ny vady aman-janany sao de misy mandroba ny fanana kely zay misy na sao de misy miviolina ny vadiny na ny zana mivavy ao anatin'le izy iantsana be nge ny iainan'ny olona am'izao fotoan'izao de ny teny izy teo raha mbola zao no mitohy izy de isy ny fipoahana ara-sosialy de averiko azy ny teny androany samby mpandinika tsika samy mpamakafaka politika tsika samy mianatra fa azo fiainan'izao raha mbola mitohy dia tsy maintsy isy natao hoe fipoahana ara-sosialy satria efa tsy zakan'ny olona tsony ianao nge zao raha miresaka amin'ny olona na any an-trano ianao na any an-dalambe ianao anaty bus ianao na any an-tsaha ianao ny anivon'ny fiarahamonina za moa dia mikasokasoka amin'ny vahoaka foana tena hoe miditra anaty couloir rehetra aho miara-misina amin'ny vahoaka de maheno feon'ny vahoaka rehetra aho na izy na izy na mpikatroko amin'ny tim izy na TGV izy na SVM izy na izy na izy amin'ny vahoaka rehetra misy nge am'izao hoe ary ty tolona fanavota pireneny ty nge tsy raran'ny tim rehetra sy ny fanoerany fa efa ainy ty ozy ray manonja efa aina ho an'ny vahoaka malagasy aina no avotana jereo nge akoatra ny fahasaranan'ny olona de jereo fanodikodonana maro isan-karazany ny are-pirenena taizany nisy ny fanodikodonana ny volamena ny bois de rose raha sy tamin'ity fitondrany ty de jereo nge lasa ny fotsiny 73 kilo 36 kilo 4 kilo de manjavina le izy nefa are-pirenena nge reny aren'ny vahoaka malagasy nge reny tokony hiditra any amin'ny kitapom-bola mpanjakana nge reny de aiza de tsisy resaka de jereo zao za moa tsy tia nona naran'olona fa hotononikany jereo fisazahoana sy ny fanodikodorana nataony madama Rina Rakotomanga sao izy de ao anatin'le hoe SMMC be da be nge nanana proof ny zavatra nataonao ramatoa be ozy ny ministry ny fitaterana ny skandale zay nataonao de zao any amin'ny bianco misy manantena izay fa sao de avotitra indray izy be da be ny zavatra nataony ramatoa iny ny vavavoaka ny fediovana amin'ny olona de ohatrany tsy misy le izy avy eo anatin'izy mampalelolona nge zany mahoneny zany an'le firenena zany ao anatin'izay ka am'izao fotoan'izao de mandeha ny ady hevitra hoe misy ny tolona zay nataony ny mpitarika politika ao koa ny société civile maro isan-karazany nanao etsika tamin'ny asabotsy de be aloha zany ny namana ary misy namana mpiara-miasa zany somary kivikivy hoe fahoana hoe tsy tokony reny raha nyresaka eno amin'ny olona sy ny fahasaranan'ny olona sy fangilifirin'ny fiainana zay mahazo atsika de tokony rohatra daholo zany ny 50 isan-jato ny vahoaka ao anatin'le izy zay zany ny baraingo nipetraka zany ady hevitra tamin'ny fa maninona ny olona no nakabezan'ny olona zany dia tsy nirosaka teny an-dalambe ao anatin'le izy nefa zo fototra nge zany vao teo le ramatoa iny teny hoe zo fototra ny midiny an-dalambe tsy eliko zany teny natao zany ary anatin'ny lalam-panoenana zany zo fototra ny manao hevitra zo fototra no nananao rano madio sy ny jiro fa tsy omena daholo nge zany zo fototra tokony anomezana sakafo an'ny olona zo fototra ny anaran'ny olona tokony mianatra gratuit ny olona eny anivon'ny primaire zay resantsika avy eo ny resaka fanabeazana avy eo
so fototra no tokony azo fandrem-pahalemana ny olona ao anatin'le izy fa tsy omena an'izany ke ny vahoaka e de zay zany ny adihevitra am'izao hoe maninona le izy rehefa namakafaka faniry taony asabotsy satria taloha ny asabotsy ino dia tiako ho tenenina mitsika eto fa misy any manelitsao hoe vitsy any ny solombavom-boboaka tonga sy ny olom-bo fito tonga tany daholo ny solombavom-boboaka tompoko fa ny fahatongavany samy manany azy ny coin zay nisy azy tao anatin'le izy ary zao ny tenatena natany beoretika io natany fiadanana io itsika moa faniry de niatratra ny farany mihitsy tsika tany fiadanana avy eo avy tany beoretika tsika de tany fiadanana ary tsika ny farany tao anatin'izy io zao tany fiadanana efa alina tamin'ny sivy alina tsika de tany de tsika ny ala farany tany zany tao anatin'izay ary mbola nanatitsika zany tany amin'ny filorora valimanana ny SG-rina sy ny Corto Jean-Claude tao anatin'izay lecture politique zany zao am'izao fotoana zao de hoe maninona aiza le vahoaka gamitaraina fa tsy tokony reny marina fa marina ny olona tonga fa maminona ny reny ny olona tonga ao anatin'le ny voalohany rehefa mijeritsika de zao fananina nampahitrana mihitsy ny olona ao anatin'le izy rehefa matra ny olona ny sakafony ary tena tsy hitany ao anatin'le izy fa mitady ny olona mitady ny isan'andro izy ka ny adiny ray ny olona zany de efa zava-dehibe aminy satria na le mangazo kely azy nge zao faniry na le voanjo ny solona vary am'izao efa tena enjany ka nininy le fanjakana nampaharitraina mihitsy le olona zany am'izao fotoana zao mba tsy ahiratra ny masony zay indrindra mba tsy alala ny zony izy mba tsy hirotsaka andalambe izy fa de hoe hitady ny anina hoaniny foana zany no ataony ray zay ny faharo zay hita zany ao anatin'izay na tonga ny olona tahaka reny de zao eo zany le fampitahorana ataony ny mpitondra ny fampitahorana ataony ny mpitondra de hoe rehefa eo midiny ndalamby eo de ho samboronareo de ho kadrainareo de vitany aminareo anatin'le fampirorona zany no atao ao anatin'izay de nampiroro mihitsy izy de naseho any misy tamin'iny le intimidation hoe le mpitarika le tena mpitarika mihitsy no samborona de avy eo ny olona le any amin'ny sisiny zany sy le miainga ny olona vo hoe tsy misy fisamborona de tonga daholo ny am'izay ny olona de noetiny mihitsy hoe ny SG antime sy ny cordon antime izy no samborona de matahotra ny eny ny olona zany ao anatin'izay roa zay ao anatin'izay zany zany de anisan'ny manipulation zany sy tena hoe ataon'le ataon'le mpitondra mihitsy zany zay ampitahotra le vahoaka anatin'izy nefa zon'ny olona nge zany ao anatin'izay zay zany de fomba fijery koa zay ny fahatelo na tonga ny olona tahaka ireny kokoa zany dia zao zany no ataon'ny mpitondra hoe ianareo lay raha mbola izay ny hoeto de nareo sady efa mantry nareo nareo ho samborona nareo ao anatin'le izy ka raha mbola mieritreritra ianareo ho tonga de any le tosika fa meno sy vatsitsiny sy faniry mena baika daholo ny sefokotany ke tamin'ireny faniry ny teti-trano mitena ny olona rehetra hoe vo hitanay mivoaky ny tranonareo de sefokotany mandray anao hoe rahanina zay makany ka raha anao certificat de résidence ianao de tsy omena rehefa misy zavatra ataonao zany ny taratasy eny amin'ny fokotany de tsy mahazo ny anjarany zany ny olona ny totosika fameno sy ny vatsitsiny fitady dio nge volam-bahoaka nge reny de misy koa reny vola avy any amin'ny mpamatsy vola de reny nampitorina n'le vahoaka hoe rehefa tonga zany reny de tsy mena le varikely tsy mavita 3 andro sy herinandro zany le vahoaka de matahotra an'izay ny olona zay zany ny faniry nanisany antony zany tsy fahatongavan'ny olona tena hoe maro de maro zany ao anatin'ireny ka androana zany dia te conscientiser ny vahoaka ary te anolo-tsaina ny vahoaka satria zay ny mamiara-manonja atsika faniry ny miara-manonja dia manabe ny vahoaka zay eto miteny zava-misy zay eto manetany zay eto amin'ny zavatra mety sy ny tsy mety mampafantatra anareo vahoaka izay ny eto fa ny vahoaka koa dia manantena hoe vita ny miara-manonja nge io
tady tio fa tsy vitana firy eto ary zay na tonga namana marina ny teny namana ny amin'ny miara-manoja azay radio nge marina ny teny namana ry député fidèle sy ry député hanitra sy ny député rodin sy ny namana marina ny teniny hoe tsy vita ny miara-manonja ireny nge na miara-monja na MBS na miara-monja ny azeda radio e ny avita ny tolona e fa nivoaka koa raindray de manantena hoe ireo zany le mpitarika de avita mirakla eto zany a de tiana hotenenina hoe ny fiaraha-metatsika vahoaka nge ny ilainy ny fiarahantsika mandray andraikitra ho tonga sainy fa rehefa miara-mirontsika de tadio fa tsy misy marisy herim-bahoaka zany era-tany tady tio zay ivava-basy iny tsy afaka itifitra vahoaka firy iny vo mahita ny vahoaka iny de membotra ireo firy fotsiny nisan'ny mpitandro ny filaminana de firy nisan'ny vahoaka ary era-tany a mbola tsisy narisy herim-bahoaka efa ny porifotsika teto Madagasikara zany tamin'ny andro ny Menalamba sy ny VVS reny tamin'ny tolona tamin'ny 1960 niadiny fahaleovan-tena tamin'ny 1972 tamin'ny 1991 tamin'ny 2002 reny rehetra reny zany dia nampisehon'ny vahoaka tsisy marisy herim-bahoaka rehefa mitambatra zany tsika ao anatin'izay ahoana moa faniry ny olona nge rehefa marary ny olona rehefa misy manantena ny olona de zon'ny olona nge no ny teniny fitarainana sy mirotsaka an-dalambe maneho ny tsy fahafaliana jerevony any ivelany rehetra any Afrika any Europa any États-Unis any Asia zoan'ny olona zany ary tsika tokony tsy atahotra an'izany fa zoatsika zany ao anatina lalàny mpanorenana zany hoe rehefa sy faly isika rehefa misy makarary atsika de azon'ny olona no mirotsaka an-dalambe maneho ny tsy hafaliany maneho ny tsy fahafaliany zany amin'ny fitondrana zay no tokony ataotsika fa tsy vitan'ny filora valomanana rery io tsy vitan'ny RMDM io ary indrindrindra tsy vitan'ny miara-manonja irery ny tolona zay atao zany ho fanavotana ny firenetsika mila mandray andraikitra isika ary averika any izay ny mahatonga ny namana ao miara-manonja azeda radio mihitsy nanapa-kevitra hoe hiatokely mihitsy aloha zay mba hatonga saina ny vahoaka malagasy ary miara-manonja ny MBS koa de hoe mitovy ny stratégie fa miara-manonja ny MBS de niteny hoe allo aloha tsika mbola elana ny enina eny amin'ny hevitra aloha conscientisena ny vahoaka fa hoe zay ngely izy sao de tsy azosika ary nytiany miara-manonja rotota resahana tao anatin'izay rotona zay de zay zany no azavaina amitsika hoe aza manantena izay zany de mitondra ny hevitra ary mampahiratra ny saitsika amin'ny mampitarika politika anay fa itsika rehetra dia miara-mirona am'izay tsika avy eo raharam-bahoaka ty raharam-bahoaka ty raharam-pirenena nge ty ny taranakitsika no jerevantsika no avitsika nge no jereny fa manahoana ny arem-pirenetsika naondrana antsokosoko ahoana fanodikodonana maro samy hafa reny tsy tokony zao ny fiainatsika ahoana io délestage vao maika pira sy ny tsy fisiny rany io tsy rariny ke zany ahoana itsika tsy mihinan-kanina zara fa mihinan-kanina io tsy rariny ke zany ahoana ty fahefa mividy miakatra tsy etoainy ty tsy voafehany fitondra mpampanjakana tsy rarina zany ahoana ty solika miakatra ty ahoana ty frais miakatra ty ny taxi zao de tsisy kelina tsonge zao satria tsy manam-bola ny olona ao anatin'le izy raha tia manginy hava ny olona de ho aiza ary ny transport régional national miakatra be daholo nge am'izao fotoana zany ny tsy fandriampalemana ianao zany zao de mihita tena nahandro am'roa folo taona ary de mihita tena eniny andalana mitodika avy anao mitodika avanana na de roanjato ary anao na dimanjato na famataranaro de matahotra anao hoe isany entaka satria tsy manam-bola nge ny olona am'izao fotoana zao de mampanaelo izy nohony zany tsy rariny zay mahazo ny firenetsika zay zany mahazo atsika rehetra zay zany mahazo tokony tsy ohatra zao ny fiainatsika malagasy rehetra isa tokantrano noho izay rehetra zay ny tokony anehoantsika zay tsy fahafalitsika zay noho zay tsy sy ny fahamarinana zay de zay no tokony anehoantsika hevitra any an-dalambe so fototra zany satria efa tsy rariny tsony nataony fitondra mpanjakana araka nambaran'le mpanao gazety izy tam'zany fa journaliste izy am'izao fotoana zao zao make tena hoe membre gouvernement ministre ianao membre ny gouvernement zany anao am'izao fotoana zao ka izay zany
niombonana hevitra miara-manonja izay de leader d'opinion zay zany no asanay manome hevitra zay a zay tokony ataontsika ary manome hevitra zay hoe zao no tsy mety ary name sosikevitra zay hoe zao no tokony atao efa name sosikevitra foana zay teto na amin'ny resaka angovo io zao atao tsy narahana na me sosikevitra zay amin'ny politika ny fanabeazana tsy narahana na me hevitra zay amin'ny politika ny fahasalamana tsy narahana na me hevitra zay amin'ny politika ny famokarana tsy narahana amin'ny resaka fambolena tsy narahana tsisy narahana ke de ozy izay teto hoe sy ny fanoherana rehetra ny RMD sy ny groupe panorama sy ny société civile andaotsika neo an'ny tsy fafalitsika zany eny an-dalambe ary ataotsika ampilaminana lay izy zay kely de taviny miara-manonjy voalohany zany ho azavina antsika vahoaka le zavatra tedavina zany ao anatin'izay rehetra zay ka io zany eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana zao dia tsy krizy ara-toekarena ihany tsy krizy ara-sosialy ihany tsy krizy ara-politika ihany fa ny akoatra zay zany faniry de misy ny atao hoe crise de résultat tsisy résultat mihitsy ty fitondrany ty crise de confiance tsisy tsony ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny oentina zany amin'izao fotoana zao lasa miravoravo tanana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana tsy matoky mpitondra tsonge hatramin'ny filio hatramin'ny sefopokotany tsy arahany ora tsonge tena zany e misy zany a amin'izao koa ny atao hoe crise de contenu zavatra lazana sy atao tsy mandeha am'zerony tsy misy contenu any amin'izao fotoana zao misy koa ny atao hoe crise de leadership tsisy olona mpitarika tsony eno ny vahoaka teny zany ny mpitondra amin'izao fotoana zao de tsy voatina tsony ny vahoaka zany na amin'ny asa so ny amin'ny asa sosialy ary voalazany teo faniry hoe na ny mpanao solaire tokony ataon'ny fanjakana ary lasa ny olo-tsotra no mametraka an'izany ary sao lasa asan'ny solombavamboaka ny no manao izy na de tsy asany ary araky nataonay sy député rastany teo ny lalan'izany ke lasa ny olo-tsotra zao a na ny ONG manao plus anaovana an'izany ke amin'izao fotoana zao na ny tsy fandripalemana lasa ny olona ndray a voareraky ny miasa ny mbola miandra indray zany izy ny quartier na ny fokotany zay misy azy zany a amin'izao fotoana zao zany rehetra zany zany a de ampahatarina antsika vahoaka zany satria efa tena tsy larina zany zao zavatra tokony ataon'ny mpitondra zany zao a de tsika vahoaka ndray no manao ny asany nefa asany ke zany zay no nanana karamantsika ny mpitondra nke ny karamany eo ny tombotsoa azony de nietsatsika vahoaka ny volamboka ke ny anakaramana andreo ka rehefa tsy vita ny asany dia tokony ametra-pialana izy nefa izy tsy mety mametra-pialana de zoatsika vahoaka ny maneho ny tsy fafalitsika maneho ny hevitritsika ary zoatsika ny maneho tsy fafalitsika eny an-dalambe zany ao anatin'izay ary manao tena zany ho an'ny mpitandro ny filaminana nareo nge no aro mitandroko ny voziny nareo no tokony aro ny vahoaka nareo ary tatady tio nareo koa ke ao anatin'le olona sahirany ny avanareo ny namanareo nareo koa ke misy an'ity vidim-piainana miakatra ty hiarany tinga nareo de nareo de tsy malahelo vivenareo amin'ity corruption ty fanotokodonana maro isan-karazany ty ny tsitra zolena mahazo ty de lozanareo indray manao herisetra sy misambotraambotra olona mandeha ampilaminana misy manantena ny mpitandro ny filaminana ninina baiko anana atao aminareo de mba ho tonga sainareo ny tokony ataonareo de hoe mampilaminareo eny amin'ny sisiny vahoaka faaloha vahoaka aneo ny hevin-dranga ary vahoaka malagasy de tradio vahoaka endra ao anatin'izay ary io raha mbola mitoy ny zavatra ohatra reny de vao mainka ny vahoaka ho tezitra ary io averika any tsisy atohana ny herim-bahoaka sy zanontsony ao anatin'izay asina le atao explosion sociale na fipoahana ara-sosialy ary efa ny herim-bahoaka zay no mirohatra amin'izay ny vahoaka noho zay tsy hafaliny sy ny fahatezeran'izay tsisy afaka atao tsony jerevo ny 91 ny 2002 ao anatin'izay porofo reny fa ny vahoaka malagasy ny fijeriko azy de mari-pery izy miaritra izy tonga fotoana rehefa tonga ny fotoana
amin'ny ora tsy apozina de ao tsy ho zaka izany ka tandre mitsotsoka ny velany zay indrindra ao anatin'lay izy fa fotoana zao andinianareo tena ry mpitondra fa mandinika ny vahoaka zao ary reny mandeha pazapanga io efa resy fietsena maro isan-karazany reny efa singa iray reny omaly zao nisan'le hoe gasy leo efa sasany daholo zany olona androany to hoe isy kapokapoka velovolo efa mandeha daholo zao kapokapoka velivily ny firotsahana andalambe efa manomboka saso ny olona na eo zany intimidation fa io am'izay avy eo mitambatra am'izay io de tsy ho zaka zany ao anatin'izay lasa le taole fitondrana zany am'izao fotoana zao lasa manao asana ONG sisy de roa andro telo andro no hitajerena tsy asana ONG nge ny asan'ny mpitondra fa mijery mame asa maritra ho an'ny olona izy manao politika maharitra izy miaro ny ain'ny olona izy fa inona zao ny asa omenao amin'ny olona am'izao tsisy asa maritra tsonga atao ao anatin'izay ka za zany faniry dia manentana ny vahoaka malagasy am'izay androany aloha tonga sainsika aloha tsika tsy atatao ary zany tsony fa era-tano tantara io nataiza de tsisy maharesy hery mibaoka zay ary vahoaka malagasy efa mitrotra zany efa manomboka mitrotra izy io fa rehefa mitambatra io dia tsisy asaka anazy tsony zany ao anatin'izay ka mila mitandrana ny mpitondra am'izao fotoana zao efa name vaholana ny mpanohatra am'izao fotoana zao hoe ilaina ny concertation nationale analana am'izao crise zao satria Madagasikara tsy anareo rery efa hita fa tsy zakanareo le izy efa hita fa tsy mijery ny toekareninareo tsy mijery ny sosialim-bahoaka anareo didijadona no ataonareo eto amin'ity fireneny ity tsisy andraika an'izany tsony eo de zao mbola mialanenina farany ny fanoerana am'izao fotoana zao hoe andao ifampiresaka isika dia eo no ahitan'ny vaolana zay rosy zay tokony ho arahana rehefa tsy mety moa inareo de manasa tanana zay atao miara-manonja ny mpanao politika ao anatin'izay fa vahoaka de mijery atsika ny vahoaka de miaino atsika ary io efa sinina daholo zany reny efa mirotsaka tsikelikely reny zany ny olona ao anatin'izay faniry io moa zany am'le hoe tsisy vahoaka resy amin'ny taniny zany ary tsisy mahatohatra ny herim-bahoaka fa zay nijoroantsika sy itsanganantsika mba tsy hoetra ny Taïwan am'izao fotoana zao de bete tojo satria ny zava-misy amin'ny Taïwan de lasa tsy tompon'ny tany tsony le firenena sy le vahoaka de lasa idivan'ny sinoa sy ny amerikanina am'izao fotoana zao ny sinoa miteny hoe asombo tanina inge Taïwan izay ny tena be indrindra eo ary zay no tompo-pahefanao États-Unis d'Amérique ndray de mba manandratra amin'ny fiaina hoe izay tena manampy andreo aleo reo amin'ny fahaleovan-tena sy anatena fizakantena ka mba tsy ahatongavantsika an'izany hoe ny hafa am'izay le ifandrindrindrotra amin'ny Madagasikara satria zao zavatra rehetrarehetra zao lasa ho very eo am-pelantanantsika koa le firenena raha ohatra ka tsy ampy zay fijoroana sy fahasahina zay ary azadonena fa tsy nanary ny mpiara-mitolona mihitsy ny mpitarika tsaroantsika tsara tamin'ireny hoe 20 février polo mena reny izy 2.10 mena ta saika isan'andro nisy foana ny tolo-tanana nisy ny avoka mpisolovava tamin'izany fotoanandro zany ary nisy ny fanaterana sakafo betsaka mihitsy no fanampiana ary raha mbola nisy ary ny fisamborana any SS Cordo de mbola nyrodorodo ny rehetra ary tena napetraka tao anatin'le teny akanjany amin'ny tsy miala eto zay raha tsy mivoaka reo ary vokatra zany pression nataontsika zany ny arivan'iny navoaka SS Cordo saika nisy ny fisamborana vo maraina mihitsy any Pasteur Edouard Tsarame fa voatazony rehetra fa tato motatra ny tsy napozina tamin'izy mirahalahy ty nyanjo Big Boss ny rehetrarehetra ka ohatran'izay le endrika le firaisakina tsy mifanary eo anatin'ny ady sarotra fa izany indrindra debite tojony mbola rasurena foana ny am'voaka ny amin'ny hoe eo foana ny mpitarika ary mame am'izay hoe tsirom-panantenana ho any rehetra zay ny mbola hijoroana na mafy ary ny zava-misy am'izao fotoana zao debite tojo maro zay teninao zay fa ray minitra fotsiny napiako an'izay zay le firaisakiny zay zany no ilainy tokony ifampiaro zany tsika ao anatin'ny sarotra de tokony ifampiaro zany tsika ao anatin'izay
raha ohatra zao tsika nisy le fisamborana ny Algérina sy Cordo Jean-Claude zay raha ndray iny tsika nge niaro vitatsika nge zany tsisy maresy vahoaka zany ary eo fiaraminandreo tsy sahitivitra vahoaka roapolo sy ny atelopolo zany reo misy fianakaviana eo misy namany ary ny tantara de hitsara azy ao anatin'izay ary zay zany ilaina tsika vahoaka zay fahasahina le fahasakina le fiarovana zay raha sitrapondry zareo nge mbola tsy navoaka zany nge nesy zay sy ny Cordo fa ny pression zay nanaovana azy hatrany fiadanana sy ambaka ny faniry ny tonga tany hatramin'ny alina eo ambaravarana ny gendarmerie faniry hoe avoa io tsy maintsy mivoaka androany io de natahotra zao de navoaka le izy zay zany le fiarovana le fiarahantsika iny zay zany rehefa hoe iaraksika irona de andao ranga de andao irontsika satria efa fantatsika fa efa tsy mandeha am'izay lohan'ny tsony ny atao am'izao fitondrana zao fa tena mafy ny ainatsika zany ao anatin'izay zay firaisankina sy le fivondrona zay zany no tena hoe amafisina ao anatin'izay ary tady tio fa nivoaka no andre manjaka eo amina firenena ray ary io de ny vahoaka no maso mandidy eto amin'ity firenena ity ny vahoaka no mametraka de ny vahoaka koa no manala ny mpitondra na izy na izy ary zay ny slogan ny MFM zay moa mbola kely tam'izany faniry de donc hoe pikara mpiasa tany maso mandidy amin'ity tany ity ary tena marina zany ny olona pikara marehetra de maso mandidy amin'ity tany ity de izy zany ny vahoaka malagasy nge zany zay zany itsika ny tokony maso mandidy fa raha-pitandro amin'ny firenena sy ny mpitondra de tsy aleon'ny vahoaka zany maro anisa zany tena tsiko zany iny mba afahatsika mieritreritra ho an'ny taranakitsika ho an'ity firenetsika zay potika lasa mihembotra any amin'ny farany tsika zao hoe anaiky an'izany fe tsika ny jatona ny kolikoly efa tena tsy mandeha am'izay lohan'ny tsony ny fiainatsika nge jereo hoe fa efa mivividitsika nge zao hoe tena midina de midina tsisy zay tsy mikakaiky am'izao andao irohatsika anao an'izay tsy fahavalitsika zay am'izay andao tsika imenimenina eny amin'ny sehatra zay tokony anaovana an'izay fa tsy hainy anaty bus sy any trano ihany koa nanaovana an'izay fa andao isy action ataotsika ao anatin'le izy na raha reo ke no mitenany hoe asio action izy nareo efa nanao action re zay fa aiza daholo nareo maro anisa ao anatin'le izy nefa tsika milaza fa tena hoe leo an'izao fitondrana zao daholo zay nge no tetavinay zay no tetavintsika zay mahasolom-baovambaoka re mitondra ny fiaonareo zay ny marary anareo ka rehefa koa izy zay hoe rehefa tsy zakatsika tsony zany ity de andao asehotsika eny an-dalamely izy ampilaminana de tsy tonga nareo ao anatin'le izy ary mino fa ho avy le andro satria efa mafy ny fiainana ao anatin'izay zay de eto foana zay vonina hitondra ny feo anareo vonina zay ijoro iaro anareo izay eto amin'ny miara-manonja ary indrindra fa izay solom-baovambaoka Madagasikara zay voafidy tamin'ny antoko-dimy misy tononkalo ana atolona sy ady zay fa mbola ho resahako amintsika le izy fa mbola mijery azy manamboatra azy tononkalo ny tompoklahy Erzora Milson ondato indroy zay tononkalo zay mahafinaritra hoe tany de misy ombony hoe ny angady lava alelo anao tohitra anareo ny tany komeo misy mifony hevitra enjana be misy le tononkalo ny ondatondroy iny tompoklahy Erzo namana mpiara mitolo zany anatin'ny tany ny angady lava alela no atohitro anareo ny tany komeo de rehefa mijery an'le firafitra le tononkalo ianao tena fitiava-tandrazana fijoroana fa mbola mandrafitra azy mijery tsara azy mandamina azy ny afahantsika miresaka zay ny amin'iny député Toditsoa Andriamampandry fa ndotsika aloha iresaka fanabiazana fa ohatrany misy zavatra mikonkonina miodina any ambadika rehetrarehetra any forum iketriketrika zavatra ohatran'izao le fitondram-panjakana satria ny andrareo moa zany de anatin'le tontolon'le fividianana ny azy mamaiky azy fa na izany zany ihany keo député Toditsoa izy ty moa zany am'le fanjakana sy le tsy fahaiza mitatana ao de miseho isan'andro enao mpampianatra fa kivony rehetra hoe sujet na chimie
tamin'ny fanadinana bakalorea teo asa izay seriesa angamba sa inona izy teo dia misy fahadisoana rehefa mitsara zany ny mpitsara fanadinana ka ao anatin'le fahampitehana fahasimbana daholo zany rehetrarehetra zany akoatra ny hoe rehefa tsisy fitina sujet rehefa tsy voaray vacation de mitranga indray ny hoe fahadisoana sujet tahaka an'izany député Tojoa Andriamampandry. Ya sehoan'ny technicienne angamba faniry le fiantsoana am'le forum amin'ny premier sy ny 2 de mba vakinao izy faniry azafady mba itabira zany hoe itsika zany de manaraka contexte vao misy zavatra ataon'ireo ka tsy mandeha voamaly eo de tonga de mireasiritsika zany mba mitondra ny anjara brikitsika zay nge ny asantsika de mba miangavy anao fa vakitsika ministère fanabeazana zany tao amin'ny pejiny ministère fanabeazam-pirenena zany éducation nationale namoaka an'izy ity nampahafantarina nandritry ny fiaonana tamin'ireo mpanao gazety ny alakamisy 20 volana jolay 2024 ny fikaonandro nasionaly ho an'ny fanovana ny rafim-panabeazana fa indondra raha amin'ny politika pampandrosoana malagasy ny tontolon'ny fanabeazana noho izany indrindra no handraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny fiaonam-be raisam-pirenena ho an'ny fanovana ny rafim-panabeazana izay ho votoatin-dresaka mandritry ny fivoriam-be firenena mikambana. Ho fanomanana izany dia isy ny fikaonandro nasionaly izay ho tanterahana ny 1 sy 2 aogositra 2024 avy izao eny amin'ny ivitoeram-pivoriana iraisam-pirenena Ivato. Ny ministera fanabeazam-pirenena, ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika, ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa miaraka amin'ny UNESCO sy ny UNICEF no mikarakara ity fikaonandro nasionaly ity. Hivotra manodidina lalakevitra misy 5 lehibe ny dinika mandritra zany. Anisan'izany ny hoe sekoly Mapiaty, Miraleta, Azo, Antoka sy Madio. Isan'izany ny fampianarana sy fahaiza-manao hiatrehana ny fiainana, ny asa ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy, ny tontolon'ny mpampianatra, ny kalitao mpampianarana sy ny asa fampianarana, ny fampianarana nomerika sy haitao vaovao, fampianarana ny famatsim-bola ho an'ny fanabeazana. Handray anjara amin'ity fotoan-dehibe ity avokoa ireo hery sy mpisehatra rehetra eto anivon'ny fanabeazana manerana nosy. Ikom zany anivon'ny Maine Jolay 2024 député Tojoa atsika be ny mpamaky mpanaraka ihany koa iny zavatra mitranga zany. Misy ohatranao faniry namaky izy de zavatra ohatra an'izao tefo maiky ty tefo manta ohatra zao no atao amin'ny fanabeazana ao anatin'ny 2 andro io hoe isy forum zany atao na fikaonandro nasionaly ho an'ny fanovana ny rafim-panabeazana ary ny teneniny ny faniry de hoe transformation de l'éducation mihitsy zany no de taviny zareo atao anatin'izy transformation zany ke taona maro ke zany voafity fa ny zavatra tokony hoe innovation no resanao na hoe amélioration ary zavatra takty zany dia zao misy fivoriam-be amin'ny volana ambony any amin'ny firenena mikambana fa amin'ny resaka fanabeazana de hoany andre matofolo de maika angataka vola de tsy maintsy atao aingana zany ty satria tsy manana politika matipaika amin'ny fanabeazana ny ministera sy ny fanjakana zany amin'izao fotoana izao de atao tefo maika sy tefo mantany izy tsisy concertation any fotony tsisy concertation régionale zay atao ho an'ireo mpampianatra rehetra eran'ny Madagasikara eraky ny faritra ho an'ireo syndicat rehetra ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra ho an'ny mpampianatra mpikaroka ho an'ireo société civile ho an'ireo direction nationale d'école privé rehetra dia tsy ny adidina aloha sy nomena sehatra zany tao anatin'izao tena magaka fa misy ny le PSE plan sectoriel de l'éducation za tao anatin'izay tamin'izay tale général ministère fanabeazana na de nina fotoana fakakevitra maro fakakevitra vola lany tamin'io million d'euros misy efa mipetraka le PSE maninona raha io no natsarainy de tsy lany vola be anao de ampiarahana contexte sy continuité de l'état tokony resahanao tokony le mise en œuvre ny fanatenarana ny PSE zany no ny adina hevitra zany tao anatin'le izy de sady tsy lany fotoana ianao no tsy lany vola be zany ao anatin'le izy zany ke nefa toromarika torohevitra nomena anareo fa zao départ à zéro de ao anatin'ny 2 andro
voatao le zao zao menimenina daholo nge faniry na ary zareo na ny staff natana ministera io ary ny draine ny chef fiscone ray aman-dreny ny mpianatra maro ny zapy ny mpampianatra ny direction nationale de l'école privée dia niteny mihitsy hoe tsy handray anjara zany ao anatin'io satria tokony zareo nambola vola no atao anatin'le forum io fa ansany zareo de invité tsotra zany ao anatin'zany zany ve de rariny fa hoe mahay azo le vola fotsiny de hoe tsy maintsy misy plan zay ataonareo zany ao anatin'le izy na politika de roa andro zany nanaovana le izy de iny no entina amin'ny septembre akana vola satria tsisy financement tsony zany mahay ambondrona ko am'izao fotoana zao mahay ambondrona tena hoe sy mbaina mihitsy zany le fanabeazana eto Madagasikara zay zany anisany manarak'izay zany faniry de ny enquête zay atao amin'ny solotena ny mpampianatra na direction nationale de l'école privée de SMS no alefa sy mail fa tsisy zany le hoe miresaka mivantana ao anatin'le izy tsisy le hoe lohabarendasy fa SMS ve no alefanao sy mail de hoe mba valio reto fantaniny reto de zao tena mahatsikaiky faniry ny première question atao anatin'le izy tena hoe zay hoe tena nianatra ary ve le olo reto sasy tsy nianatra ary miantanana ve sa tsy miantanana hoe mety ve ekeninao ve hoe ilaina atao gratuit ny fampianarana any amin'ny primaire mbola manontany zany ry zareo lalampandrenana zany constitution boky aloha vakiko tena tezitra faniry nahitan'le izy ary nampisehoana mpampianatra direction nationale privé amin'ny mampanabe ana amin'ny mampampianatra ana efa voasorana anaty lalam-pahamehana zany ao anatina constitution de zay no voasora fantena voalohana tezitra daholo ny mpampianatra rehetra hoe zao ve mbola manontany re izy hoe ilaina ve ony hoe ho atao gratuit ny any amin'ny primaire efa lalam-pahamehana zany hoe tokony ho gratuit daholo no atao amin'ny sekoly rehefa any amin'ny primaire ny zanaboaka fa tsisy misy tanteraka zany nefa zavatra tokony atao eo zany manarak'izay koa zany faniry zany ao anatin'le izy ny zavatra tsy mety anatin'io na ny toerana ary faniry de miovaova de hoe any amin'ny plaza no atao voamaly ndray vao hoe any amin'ny CCI no atao de sambosamborona daholy zao olona rehetra zao zany anao an'io forum io zany ao anatin'izay tena hoe tefy mata ho aly izy tefy maika le izy ary tsy impliqué eo daholo zany ny olona concerné zay tokony anao an'io forum national io manarak'izay faniry anisany tsy mety koa zany atao amin'io de izao aiza le réforme be da be zay natao reny nge maninona raha reny no nakambana zay rehefa nisy volavola zay natao de reny no edina hevitra koa zany ao anatin'le izy efa voasorana anatina pièce nge reny fa mino zany anao amorona vaovao fikona andova vao ndray zany anao anatin'ny roa andro anaovana an'izany roa andro fe de ahavitana ninina ho fanasarana an'izay de le fiantsona olona ndray zany faniry ao anatin'le izy de misy fanirikiliana le izy za zao député de Madagascar ao anatina commission éducation de ao anatina commission na ny enseignement supérieur fa de tsy voantso faniry hiatrika an'io zany amin'ny alatsinainy sy tala ny olona efa azo ny invitation tamin'ity semaine ty nefa ny tenako de anisany hoe aparetena hoe noresana hoe expert amresaka éducation fa zay olona rehetra zany eritretina hoe manan-kevitra sy samy teny de ailika zany de tsy invitena zany ao anatin'izay manahirana nkeke zany i direction nationale de l'école privée rehetra tsisy ny invitena anareo ao anatin'le izy fa maninona fa zay saim-patandro zany no atao de soratsoratan'io de zay olona manaiky fotsiny zany no atao ao anatin'io forum national zay atao io faniry ty le izy député Todjo andiny fa efatra amby roapolo amin'ny lalam-pandrenana de hoe mandamina fanabeazam-bahoaka maimai-pona sy takatry ny rehetra hidirana ny fanjakana ny fampianarana ambara tonga voalohany de tsy maintsy ataony rehetra ohatra zao le izy raha dikatsika amin'ny teny frantsay l'état organise izy un enseignement public gratuit et accessible à tous
zany mazava tsara li ao anaty lalam-pandrenana angely izy fa tsy voatery eo soratana am'le SMS hoe ekenareo zany mampimely de tseny kafatira de eo koa zao le baka teo tena misy mety akoatrany hoe mauvaise organisation na baky io na BPC io na ny CPE io de ny baka ke teo misy hoe tsy mahazo manampy intercalaire ny mpianatra ny centre ange zany ary fantatra zany zany fédérale ray zay no faro le niteneninao teo ahoana moa sujet ve de diso aty amy 2022 nao de diso le CRS zany am'le physique chimie de hoe mena bonus de mena bonus zany 3,5 le point le CRS zany adresse 3,5 point de mena fotsiny fe zany le bac de ahoana zany le série CSD de mametraka fantena zany le izy hoe fanina opotehana ve zany atao maro ny tsy afaka anatin'le série CSD fa le CRS no alefa satria zao tsy mety manaraka le série vaovao ny établissement privé ngefa niry de lasa ratsy zany ny eritreritra ao anatin'zay koa hoe sady alefa fotsiny zany le mpianatra fa tsy mijery le kalitao fa le série CSD zany aty aidika satria ACSD no rahan'ny école privé fa tsy mety manao an'io izy satria tsy nisy fifampiresahana io fa le zay mianatra any amin'ny lycée public zany manao an'le LCS 11 de teste zao ny mpianatra rehetra sy ny taletsekoly any amin'ny établissement sy mba mpianatra rehetra amin'ny privé no zay fanavakavahana zay fa mihina raha mianao 3,5 manina raha omerena daholo ny rehetra de mitovy le zanabaoka satria erreur fondamentale la ny fanjakana ange nanao an'zany zay indrindra erreur goavana zany tamin'ny andro raha tseraka nisy an'zany farany de aty ve anao de mbola misy an'zany any ao anatin'le izy tena mahatezitra olo izy tena hopotehana le fanabeazana eto Madagasikara ny enquête ataonao amin'ny SMS sy mail efa anatina FPE nge reny fiche primaire d'enquête kina mbola amerenana enquête atao zany atao sady ny enquête ataonao zany le questionnaire ataonao de tsy misy logika tsy mandeha am'zelony zany ao anatin'le izy io ny PSE efa mipetraka taona maro naovana an'io mise en œuvre an'io atsaraina edina hevitra sady tsy mila vola be am'zany tsy mandany fotoana fa zany nanaovanareo tefo manta sy tefo maika oatra zao ny fanabeazana eto Madagasikara aza resaka transformation zany makararo sofiny zany tsy hainareo kory zany hoe inona natao hoe transformation taona maro miovy ny fotony misy ke zany hoe transformation zany de l'éducation innovation resahana raha iteninareo na hoe amélioration fanatsarana fanovana fa za hoe transformation zany zay zany faniriny resahako anio satria tena matsikaiky vaovao mikadinao mamaly iny de tonga de analyzetsika zay mamiara manonja antsika faniry zay vaovao miseho de tonga de fakafaka atsika mba tsy ho tompotrano io ny vahoaka malagasy fa tonga de maharaka ny zava-misy na araka ara-politika io na fanabeazana io na ara-toekarena io na ara-piarahamonina io na inona na inona zay nisitsika miara-manonja zany am'izao fotoana zao amaraparantsika député Tojo de anao an'le TFM tsika ny tsotra foy sady mazava am'le fampianarana kely 10 minitra mahazatra anao ny resaka budget de l'État na ny teti-bola-panjakana angamba ndao mba ho antanitsika ny député Tojo ny fandrafetana ny kirakira ao anatin'izany ny fampiasana izany sy ny tombotsoam-bahoaka am'izany hoe budget de l'État na ny teti-bola-panjakana izany ndao ara député Tojo efa nisy saky moa zany taloha fa miteny ianareo hoe mba somary rezavo tsara izy fitiniko le izy am'le hoe TFM ny budget de l'État zany de sala amin'ny budget rehetra na ny amin'ny privé ary ny atao hoe budget io zany de tsy maintsy misy ny atao hoe vola miditra sy ny vola mivoaka ny recette zany sy ny dépense ny budget de l'État zany dia document anankiray izy ary document politique aloha izy satria nahoana satria ao ny politika ny gouvernement zany zay ho tanterahany zay matao document politique azy ny faharoa ny budget zany
de l'État dia document juridique. Fa manisy no document juridique satria misy lalàna zany ao, projet de loi zany, satria iny budget inge avy eo mitambatra am'le politika mpanjakana, politika publique zay atao zany no loi de finance. De zany hoe ama loi de finance azy projet de loi io, ary ny parlement no tsy maintsy mifidy an'izay, zay vao azo tanterahana izy, de zay zany ma hoe document juridique azy. Ny fahatelo, ny budget zany dia document ko prévisionnel, satria budget tombana izy zany, ao atao zany ny tombana rehetra zay atao ao anatin'ny herintaona, ary ny farany ny budget dia document financier. Satria nahoana? Satria ny budget dia tsy maintsy misy sora-bola zany no kirakirainao. Zay zany raha fihesina aloha zany ny FDP, ny atao hoe teti-bola na atao hoe budget de l'État na hoe teti-bola mpanjakana. Manarak'izay raha ikirakiran'io sika dia tsy maintsy misy ny principe budgétaire zay tsy maintsy arahana sy zay tokony ho hay. Ny principe budgétaire dia misy karazany roa. Ny voalohany dia misy ny atao hoe principe budgétaire classique, zay misy approche traditionnelle zany ao anatiny ahafaha mifehy ny gestion de finance publique. Ka ny voalohany am'le principe classique zany zay tsy maintsy fehezina dia misy ny atao hoe principe d'annualité, zany hoe herintaona ny faharitan'ny budget anankiray hatramin'ny faran'ny taona. Misy ny atao hoe principe d'unité, ny budget zany de raha ihany. Misy ny atao hoe principe d'autorité, misy koa ny atao hoe principe d'équilibre, zany hoe tsy maintsy mitovy ny recette sy ny dépense zany ary misy koa ny atao hoe principe d'universalité. Zay zany no atao hoe principe classique zany anatina principe budgétaire. Fa misy koa zany ny principe vaovao na hoe nouveau principe budgétaire zany mba ahafahana mifehy le action publique na politika publique zay atao zany. Ny voalohany am'zany dia tsy maintsy manaja zany ianao ny atao hoe principe de transparence, mangarara zany no hita ao anatin'izy. De tsy maintsy misy koa ny atao hoe principe de sincérité, misy koa ny atao hoe principe de responsabilité zay tsy maintsy arahana, de misy koa ny atao hoe principe de stabilité ary tsy maintsy misy ary tsy maintsy arahanao ny atao hoe principe d'efficacité. Reo zany no tsy maintsy arahana sy tsy maintsy fihesina zany raha anao an'izany hoe principe raha hoe tena hoe amolavoly ianao ny atao hoe budget zany. Ao anatin'izay zany dia misy ny atao hoe document budgétaire. Io document budgétaire io zany dia tsarovy fa ny parlement tsy maintsy ao mandany azy. Ko anatina document budgétaire zany de anankidimy tsy maintsy hita ao eran-tany ao anatin'io document budgétaire io. Ny voalohany dia ao zany ny hitarafanao ny analyse na politika macroéconomique ao amin'le firenena sy ny resaka fiscalité. Ny voalohany zany tsy maintsy hita ao anatin'izay. Ny faharoa dia tsy maintsy misy koa zany hitanao anatin'izay document budgétaire zany ny analyse amin'ny resaka crédit budgétaire. Ny fahatelo dia tsy maintsy hitanao koa ny analyse ny partie cachée an'le budget. Ary ny fahaefatra dia tsy maintsy hitanao zany ny document amin'ny resaka programmation pluriannuelle, zany hoe le budget amin'ny CCS le taloha zany rehetra zany ao anatin'le izy. Ary ny farany dia tsy maintsy hita ao zany ny atao hoe document sur la performance. Rehefa miresaka performance zany tsika, zay no tena ilaina, de ny atao hoe performance de efficacité sy efficience. Efficace izy ny atao hoe efficace de tratra le tanjona, tratra zany le objectif, fa ny efficience tratra le objectif fa amoindra koa zany no nanaovanao azy.
ny fean'izay zany a faniry sy ho an'ny voaka malagasy sy ho an'ny mpitondra raha tsy hainareo zany zay fitengo anatin'izay de hoe ny ministera ny finansa zany a no mamola vola ny zavatra resahako rehetra teo fa ny ministera tsiraray avy zany a no samy manao ny budget araka ny toromarika meny ny filoha zany a sy ny premier ministre natalizy de ministera ny finansa zany a mamola vola zay rehetra zay a de izy a no manolotra izany a any amin'ny conseil des ministres de rehefa kataovan'ny conseil des ministres zany zay a sy le projet le budget de iny am'izay a no entina any amin'ny parlement zany a akatoavin'ny parlement zany a le ika budget io ao anatin'ny ika budget zany a io le hoe loi de finance zany a na atao hoe teti-bola mpanjakana zany hoe ny teti-bola mpanjakana zany a ny loi de finance zany no hita ao a de ny budget sy le politique publique zay ataon'ny fanjakana zay ngambany a ny amin'ny tena ko azo foy faniry a minisy manantena fa voarainy ny vahoaka sy ny mpitondra zany a ny famezana an'izay satria be da be ny vahoaka liana ny am'izany ya alohan'ny tena ialany député Todsoa de amaky ny soratsoratra efa vonina sika ho ambadika ao iary miray andria tsy faritana miaraba ny avy aty La Réunion Sainte-Anne no makasitraka hatrany de miaraba nareo avy any La Réunion any any Sainte-Anne iary miray no nandefa an'izay la irainy tsara de hoe rehefa tiana antra ny firenena de abadona ny vahoaka soratsoratra Sylvia Faramalala miaraba nareo mpanolotra ny fandarina miara-manonja mbola hafa raha samy député mahitsy ianao député Todsoa rehefa maneho hevitra de mbola makasitraka anao hatrany député Todsoa tamin'ny fahatongavana teny amikanja Magroberika tamin'ny fanotronanao niaraka tamin'ny vahoaka maro fa tena tia tandrazana tokoa ianao de makasitraka anareo député zay tonga ihany ko misaotra Sylvia Faramalala iliva rakotondrana ivy kosa indray miaraba ny ekipany MM rehetra fitondrana efa tsy izy tsony mila mijoro isika vahoaka mahatsiaro mijaly sy sahirana fa enjana be zao fahantrana manara-penitra zao zay misy le afatra meny député Todsoa teo ito tovy razaka ito le meny député Todsoa kokoa teo de hoe miaraba ny député Todsoa Andriamampandry makasitraka anao izahay vahoaka eny amin'ny faritra misy atsika vahoaka eny zany boribory tamin'ny fahenina zany tovo sitraka Erika so mba tokony ho asiana Emoreg tsinjoko ijeriny tsy fandrimpahalemana fa tena enjana be asa tsinjo ihany koa zao mety be vaolana mety zao dia izarana karatra biometrika ny gasy rehetra de afaka ho azy ny fahasairanana rehetra tolo-kevitra ho an'ny filoha sucre du peuple izany eny ary lay vahoaka tsy te hetsika gasy tsara no manoratra lay vahoaka tsy te hetsika satria matahotra basy fa raha ny zava-misy de efa feno ny 13 mai eny ary député Todsoa de misaotra betsaka anao ya dia mametraka ny veloma finaritra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ary mbola ty zay ary eto dia miderina manokana any irina sy faniry hatrany amin'ny fandavatena sy ny famakafakana zay ataonareo fa tena nainanareo trano farany omaly fa tena hoe tena zava-dehibe reny ary vitsy ny mpanao politika resinareo amin'ny fanalinana amin'ny resaka ara-politika sy ara-toekarena sy ara-sosialy fa de mamelesonareo ho an'ny mpitondra ary tsara tafona zany nataonareo lahy fa de toizy le izy fa zay solom-bavahoaka de manoanareo avy aorina ary mijoro hatrany zay iaronareo vahoaka anasoa anareo vahoaka ary marina ny teny namana anankiray teo fa raha ohatra tsy misy Emoreg sy vavabasy io nikanjan'ny 13 mai efa tsy ombotsony ka de manao antso avo ao miokianja ny demokrasia ny vahoaka malagasy nikanja ny nambozatovy moa efa nataonareo an'io le izy nefa tokony ao le izy fa de miokianja ny vahoaka mba ahafahany miteny ny tsy hafaliny fa rehefa tsy menareo kianja ny olona dia ho avy le fipoahana ara-tsosialy misaotra tompolahy mankasitraka tompokavy eny ary de misaotra ny député Todsoa tsika sady ometsika lalana izy irena rabe mananjara dia andray ny avy amin'ny RMDM Manalamanga fa mialohan'ny idiran'izy ireo sy hanovan'ny teknisiana fandaminana dia misy ty fanadiadiana oronan-tsary nataon'ny CMM Komory ty zany hoe nataon'ny mpanao gazety komorianina mahakasika ny raha mbola mena eto Madagasikara
sy ny hoe nanatsara na nisidina makany sy avy any Komoro makaty Madagasikara izany ao anatin'ilay ady hevitra zay voalaza fa linina rojo na zotra menamena i Komoro any Madagasikara satria dia betsaka ny trafikambolamena. Lavalava kely ny fandaharantsika androany satria betsaka ny zavatra tsy maintsy resana fa alefy dia orona tsara ty de samy mihaino tsara tsika fa zay ngely izy hafa baraka foana le Madagasikara ary mahamenatra le zava-misy mpanagazety komoriana anatina minitra vitsy no nanao ity fanadihadiny ity dia handray avy hatrany ny vahiny izay efa vonona Irina Arabe Mananjara zay nanao fikarohana sy fandalinana ihany koa tao ambadika tao ndora namana teknisiana de mihaino tsara itsika satria zava-dehibe ity fanadihadina natao mpanagazety komoriana ity miresaka ny trafikambolamena eto Madagasikara. Décidé de façon spontanée de fermer les dessertes aériennes vers les Comores. La cause probable évoquée dans la presse, le trafic d'or. En effet, le ministre malgache du Transport a déclaré que les Comores font partie de la ligne rouge en matière de trafic d'or. Autrement dit, la liaison avec les Comores pose un problème en matière de trafic d'or. À en croire ce ministre, ouvrir l'espace aérien vers les Comores représente des risques très élevés. Mais pourquoi parle-t-on des trafics d'or et en quoi constitue-t-il un risque pour Madagascar? Le ministère des Finances a suspendu l'exportation d'or jusqu'à nouvel ordre, sans raison très précise. Ce que l'on sait, c'est que l'idée est de restructurer la filière. Parce qu'en fait, à Madagascar, ce qui se passe, c'est que il y a un code minier, il y a un cadre légal pour exporter l'or. Donc les opérateurs payent une redevance, des redevances, des ristournes quand ils veulent exporter de l'or. Ils passent par le ministère des Finances, par le ministère des Mines. Ils obtiennent un certificat de conformité, mais le problème c'est qu'ils ne rapatrient pas les devises. Et donc normalement il y a une entité qui s'appelle le FINEX qui s'occupe des finances extérieures et qui doit vérifier que les opérateurs qui exportent de l'or rapatrient les devises, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Bon, pour faire simple, si on doit exporter de l'or à Madagascar, l'équivalent de sa valeur monétaire doit revenir au pays et circuler dans ce pays. Ce qui n'est pas le cas et constitue donc un manque à gagner pour Madagascar. Il est donc interdit d'exporter de l'or de Madagascar et le faire devient naturellement illicite. Alors, quel rapport avec les Comores? Le 28 décembre dernier, 3 hommes ont été arrêtés à l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim de Moroni dans l'archipel des Comores. Ils étaient en provenance de Madagascar, en leur possession 49 kilos de lingots d'or. Si cette grosse saisie a surpris plus d'un, les Comores ne sont pas à leur premier cas. En 2012, 2 Mauriciens ont été arrêtés samedi 26 mai de cette année à l'aéroport Prince Saïd Ibrahim à Hahaya alors qu'ils étaient en transit pour Dubaï avec en leur possession 50 kg de lingots d'or qui proviendraient de Madagascar. La veille, c'est-à-dire le 25 mai, un malgache du nom de Ben Hassan Salemo est arrêté avec en sa possession 15 kg de lingots d'or qui proviendraient également de Madagascar. Ce dernier se retrouve également impliqué dans l'affaire de 73,5 kg d'or saisie également à Johannesburg. Et d'après des sources concordantes, il se retrouve également impliqué dans l'affaire des 49 kg de lingots d'or saisis aux Comores en décembre dernier. Simple coïncidence? Il y a un lien évident entre l'affaire des 73,5 kg d'or qui ont été saisis en Afrique du Sud il y a un an et entre ces 49 kilos saisis aux Comores. Parce qu'en fait, au moment de cette saisie en Afrique du Sud il y a un an, la gendarmerie a lancé une enquête et a émis des avis de recherche. Et parmi les personnes recherchées depuis un an à Madagascar, eh bien on retrouve les 2 malgaches qui viennent d'être arrêtés aux Comores. Donc on voit là qu'on a affaire à des trafiquants présumés récidivistes qui ont pu voyager depuis Madagascar vers d'autres pays pendant un an en toute impunité alors qu'ils faisaient l'objet d'une recherche de la gendarmerie nationale malgache. Mais comment expliquer que des personnes aussi recherchées à Madagascar n'ont jamais fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, vu leur implication avérée dans un tel trafic d'envergure? Jusqu'où va la complicité pour faire sortir l'or de Madagascar? Nous avons obtenu pas moins de 9 documents qui montrent que ce fameux vol privé du 31 décembre 2020, transportant les lingots d'or à destination de Johannesburg, a bien reçu le feu vert des autorités aéroportuaires. Nous avons obtenu la déclaration générale qui mentionne le nom des passagers, des pilotes et la destination finale. Ce document a été tapé à l'ordinateur, tamponné et signé par l'agent d'encadrement des douanes. Nous avons également obtenu des factures qui mentionnent les frais de contrôle
et de déplacement des autorités aéroportuaires. Donc chaque facture a été respectivement tamponnée et signée par la douane, la police de l'air et des frontières, le centre de santé aux frontières et même par la gendarmerie. Le vol a donc décollé légalement et c'est ce que confirment 2 rapports d'enquête confidentiels auxquels on a eu accès. Ces documents accablants sont la preuve que la version officielle du gouvernement malgache et de la douane qui dit que les formalités d'usage n'ont pas été effectuées, que la douane n'a pas été contactée, ne tiennent pas la route. Étonnant, n'est-ce pas? Et comment expliquer une telle fuite d'or de façon illégale de Madagascar? On part quand même de métaux difficiles à dissimuler, extraits du sol, forgés et ensuite transportés aux abords des frontières malgaches. Vous savez, à Madagascar, il y a énormément de contrôles de police sur les routes. Donc il est très difficile de circuler avec des dizaines et des dizaines de kilos d'or sur des centaines de kilomètres sans être contrôlé. Il faut une logistique, il faut des vedettes rapides, il faut des avions. Et donc, on ne peut pas prospérer dans ce trafic sans complicité au niveau des douanes, au niveau des forces de l'ordre, au niveau des autorités politiques au plus haut niveau. Mais pourquoi fustiger d'autres pays si Madagascar n'est pas en mesure de contrôler la circulation de l'or à l'intérieur, mais aussi aux environs de ses frontières? D'abord, c'est katsina dhahabu kanga mahala hulo dhahabu ihubushini jahunu sikatsina na yavo dhahabu hiyo zela douane za Komoro ndo waisiha wasiha waparise dhahabu wasiho wandu wabushi wasiha no wandu wakawasaidia hunu Komoro. Et justement, où en est-on avec les 2 personnes extradées à Madagascar? Sachant qu'en dehors des Comores, la question de trafic d'or n'a jamais cessé à Madagascar. Certains vont jusqu'à utiliser des méthodes assez loufoques, telles que la dissimulation de l'or dans l'anus, ou encore le cas du ministre malgache des Mines qui a perdu 36 kilos d'or dans son coffre-fort dans son bureau. Est-ce vraiment une question de liste rouge? On est tenté de croire que toutes ces manœuvres sont des tentatives de Madagascar de récupérer tous leurs saisies dans les aéroports, puisque les Comores ne sont pas les seuls à être privés de l'espace aérien. En effet, l'Afrique du Sud est aussi concernée par cette mesure, qualifiée de kafkaïenne par le porte-parole du gouvernement comorien. Parce qu'en effet, si Madagascar veut récupérer et le 74 kg d'or de l'Afrique du Sud et le 49 kg d'or des Comores, la grande île devra prouver que l'or ne provient pas du Mali, comme l'a si bien défendu les personnes arrêtées. Et si tel est le cas, elle se doit de s'acquitter de la somme de 7 milliards 500 millions de francs comoriens auprès des autorités comoriennes, sans compter ce qu'elle doit payer à l'Afrique du Sud. Zay no fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety komoriana momba ny hoe volamena avy eto Madagasikara miondrana tsokosoko makany ivelany any ary dia kilao amina kilao ary efa mitambatambatra amin'ny akilao dia mamme inona sika ny farany mamme antonny ka raha hoe ao anatin'ny taona ray zany dia efa tsy fantatra efa amatony amina kilao marobe anjatonjaton'ny kilao no miondrana makany ivelany any dia misy moa ny fanampina fanazavana netiny Gaël Bourget zany zay mpanao fanadihadiana ihany koa sy mpanao gazety ary misy ihany ny nataony mpanao gazety komoriana dia mba ahoana ny mba fandraisantsika an'ireny afa-baraka aloha ny firenena ary ny tena dia malagasy io zany tsy misy ihany avana vraive malagasy dia afa-baraka ilay teratany malagasy nefa zay mipetraka eto Madagasikara eto amin'ny fireneny dia mahantra hatrany nefa ny volamena miondrana tsy hita izay hoe ahoana ary dia tsy misy ny contrôle gabraraka tanteraka zay no azo ilazana azy tsetsatsetsy aritra iny ary nalefa ho hitantsika amin'ny zavatra misy eto Madagasikara raha isika ny mpisehatra manaraka Ratsimbarimanga Tsironiaina izy dia filohan'ny rotobe mpanontra ho an'ny demokrasia Madagasikara zany na ny RMDM faritra Analamanga faly miarabanao ny miaramonony zay MBS Radio Mada avy hatrany ary dia omenanao ny sehatra amin'ity fanoizana ny fandaran'ity Ndahoary. Sotra betsaka Andriamatorina na amin'ny fitenenana voalohany teny dia faly miarabanao no izao fandraisana eto amin'ny MBS indray faly miaraba ihany koa ny teknisianina any ambadika any ary faly miaraba ny vahoaka malagasy manerana ny nosy.
eny ary toko sika de hiditra amin'ny votoatiny Andriamato Tsirinaina zay filohan'ny RMDM Analamanga. Io ny fiainam-pirenena am'izao fotoana zao, io ny fiainan'ny malagasy am'izao fotoana zao mijoro hatrany zany atao hoe RMDM izany ninninna fanakitsakanana zay no zava-misy dia hoe esahana ao anatiny amin'ny hoe resaka hoe concertation nationale zay zao no ambetiny-resaky ny olona na de misy manafitsofona raha ny ambadimbady eny tsy tehenao zany fa mety hoe marary ny andohany mety mampanofo ratsy azy zany afa hoan'ny hoe hibanjana ny fiainan'ny malagasy de hoe concertation nationale. Eo ary ianao hitondra ny hevitra momba an'izay. Sotra tamin'ny fanontaniana rina. Voalohany rina aloha dia sarika kely ny sain'ny malagasy eto am-piandohana. Mbola zakatsika malagasy ve izao zavatra miseho eto amin'ny firenena izao. Mbola zakatsika vahoaka malagasy ve izao fanaovana tsinotsinona ny tanindrazantsika izao. Fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy. Alaina ny volamenatsika mbola angina ihany ve sika. Maneho ny hevo ny mpanohatra samborina mbola angina ihany ve sika. Nefa izy ireo manao ny ataony any ambadika rehetra any. Tsy rariny zany ry vahoaka malagasy. Misitona ny saitsika misy zahay RMDM Analamanga. Ary efa tena mafana ny fo efa tena mafana ny fo amin'ny toedraram-pirenena amin'izao fotoana izao. Aoko sika tsy petrapetraka intsony. Tonga vasaina sahy mijoro miaraka aty amin'ny mpanohatra. Ianareo syndika, ianareo firaisamonim-pirenena, ianareo vahoaka any amin'ny fokotany rehetrarehetra any, aoka hitsangana. Sahy mitsangana isika anohatra zao faratsiana misy eto amin'ny firenena zao. Iresaka ilay volamena teo Andriamato rina. Hoana ny fahitanao an'ireny mpanao gazety vahiny ary komorianina. Manala baraka misy le izy. Raha mivoaka ilay volamena 7 kilao tany Afrique du Sud tsy isika no nahatratra azy fa tany Afrique du Sud no hita. Zao de hoe fa maninona tsy isika. Fa maninona tsy ho hita. Milaza nefa izy ireo fa fanjakana matanjaka. Fanjakana tandalana no misy eto. Aiza ny mpitandro filaminana e. Aiza ianareo garda-côte, aiza ianareo any amin'ny douane. Ny aty amin'ny mpanohatra foana ny enjehanareo. Ataovy le asanareo fa tsy tafavoaka ireny volamena ireny vao oviana voamaly. Volamena 530 kilao. Tsy hita ao amin'ny coffre-fort ministera. Rariny ve zany Andriamato rina, rariny ve zany vahoaka malagasy izay mijery amin'izao fotoana izao. Efa 4 volana aty aoriana, 4 andro aty aoriana tsika amin'izao fotoana izao. Aiza ny valiny fanaty adiana. Rehefa mpanohatra no manao ny heviny ao anatin'ny 2 andro 2 andro hitanareo mipirofo. Fa rehefa ny arim-pirenena no mivoaka any ivelany any, aiza ny valiny ireny fanaty adiany ireny. Izahay ato anatin'ny RMDM Analamanga dia mitaky avoakay malaky dia malaky ny valiny ireny fanaty adiany ireo. Avoay. Ny tao amin'ny TV5 moa mbola voamaly no namoaka n'io reportage io. Ko mangataka zay avoay malaky ny fanadiadiana momba ireo volamena ireo 7 kilao 5 kilao. Akoatran'izay voaka any ambadika any tsy hita. Volamena fotsiny zay resantsika zay tsika tsy resaka bois de rose, tsika tsy resaka trafika olombelona. Mbola voamaly ty resaka hoe automobile maintimainty izay maka manindrona ankizy ty. Aiza ny fanadiadiana momba an'ireny ry mpitandro filaminana avoakay fanadiadiana momba an'ireny. Iza ny ado tamin'ireny fanindromana zaza malagasy tamin'ireny lazaintsika fa drogue ireny.
mafana ny toedra ara-pirenena ao andriamatoriana tsy hijanona fotsiny am'izao ny aty amin'ny fanoerana fa tsy maintsy hamotsipotsitra ny zavatra tsy mety azo adidiny aty amin'ny fanoerana zany sao lazainareo indray fa osamborona afaka rapitso misy fahalalana avy eto amin'ity Madagasikara ity avelao alalaka ny mpanohatra hiteniny zavatra tsy mety avelao alalaka ny voaka malagasy anatsikafona zavatra tsy mety rehetra eto amin'ny firenena. Andreo matotsirinena filohan'ny RMDM Analamanga ozy ianao hoe avelao alalaka ny faneho-kevitra eto amin'ny firenena teo moa efa noresahana alavy zay fa ny zavatra tenenina hafa ny zavatra atao hafa aloha raha ny zavatra iainantsika eto amin'ny firenena ka tonga de iverina amin'ny resaka hoe concertation amin'izay io zany de fa tenenina foana hoe concertation mifampidiny mifampiresaha ozy ny FFKM tsisy zay tsy miteneny io fa ny sasany raha vao miteneny io de ohatran'ny marary ny andohany ohatran'ny mampanahirana azy satria misy antony ao tonga de menanao sehatra. Concertation nationale tena ilaitsika ny concertation nationale amin'izao fotoana zao amin'izao toetra ara-pirenena misy amin'izao fotoana zao izay atao anatin'ny rodibe mifanoherana RMDM sy ny atao anatin'ny RMDM Analamanga tsongaiko manokana dia manaiky 100 isan-jato ary mampirisika 100 isan-jato makasitraka 100 isan-jato ny fanaovana concertation nationale satria nahoana sao de tsy azony sasany matsy tsy azony sasany mihitsy le izy andriamatoriana tsy raharahiana koa na hoe tsy raharahiana ihany koa marina zay voamaly izy ireo no hoe anao inona moa zany ny fiteny zareo anazy hoe forum national momba ny resaka fanabeazam-pirenena fantatra izy ireo ihany zany fa ilaina le forum national le concertation nationale ny ka tsy fanabeazam-pirenena irery misy resaka ekonomika eo fandaminana ny toe-karena rehetra inona ny olana zavatra tsy mety rehetra eto amin'ny toe-karena misy eto Madagasikara atsikafinao zany ary edina hevitra ny resaka sosialy inona zavatra tsy mety rehetra eo amin'ny ara-sosialy ny vahoaka malagasy inona ny tena olana na tonga an'ity firenentsika ity tsy nandroso tao anatin'izay 12 taona nazoantsika fahaleovatena zay maninona ny ohatr'izao ihany le Madagasikara editsika hevitra ao zany ny resaka fahalalahana maninona no misy foana ny olana eo amin'ny resaka fahalalahana ho resahanao daholo zany rehetrarehetra zany ao anatin'io concertation nationale io andriamatoriana de misy ny syndicat misy ny parti politique misy ny fikambanana any amin'ny ratsy mangaika rehetrarehetra any misy ny firaisamom-pirenena mitondra neviny daholo ireo misy mitondra fivavahana mazava indrindra ireo no mahita ny any amin'ny bazy ny any ifotony inona ny tena olona nyty Madagasikara ity inona ny tena olona ny vahoaka inona ny tena olona ny toe-karena malagasy inona ny tena olana eto amin'ny ara-politika eto Madagasikara mila vahany zany fa aza tsongotsongainareo hoe resaka fanabeazana ataonareo manokana ry nareo ihany ny manao an'izany nareo mamorona problema nareo ao de vahanareo ao le izy fa ao ka andatabatra boribory miaraka amin'ny rehetra ny anaovana an'io izay no mahatonga ny aty amin'ny fanoherana mitaky ataovy ilay concertation nationale fa io ihany ny vahaolana sy ny filaminana eto Madagasikara sy eto amin'ny firenentsika ka ao anatin'izay indrindra ny resam-pifidianana tsy azo ialana andriamato tsirinena filohan'ny RMDM Analamanga vao miresaka hoe fifidianana nisy mpifidianany mambrana bureau de vote any amin'ny fokotany
be de be zany any fototra aloha zany zay de avy eo miakatra de hoe seni tena indépendant marina za tsy indépendant ohatran'ny saine tsisa le i ohatran'ny tsizytsony ny ACC to hoe gardien ny constitution nefa tsy gouverneur ny voasoratra anatin'ny constitution fa chef de région de atao fotsiny zay anaovana an'izy eo de io zao gouverneur tsy misy ny conseil régional sinsisa aona fahitanao an'izay tontolo-pifidiana an'izay ka mahatonga zany maro hoe tsy maintsy atao le concertation nationale ary ao anatin'izay le raha-pifidiana sinsisa marina mihitsy ny tenao mahafapana io resaka fifidianana no resantsika oka aloha azava fa ny aty amin'ny fanoerana tompoko araka ny ambarany ireo zareo ao amin'ny fitondrana dia lazainy fa matahotra fifidianana ny aty amin'ny fanoerana tsy matahotra fifidianana velively ny aty amin'ny fanoerana tompoko fa aoka aloha azava tsara ny momba ny resaka fifidianana momba n'io resaka fifidianana io diovy mihitsy aloha diovy io aloha satria tsika tsy resaka amin'ny fifidianana tany aloha mbola tsy ho resantsika le 1 million doublon izay nalaza atao amin'ny seny aiza ny valy ny momba ireny 1 million doublon reny zay londoa ampisorona atao amin'ny seny londoa ampisorona atao amin'ny seny an'izy manatsikafina azy hoe misy an'io doublon io tsy ny remide manonteny an'izany tsy ny timy manonteny an'izany tsy ny asve manonteny an'izany tsy atsika avy aty amin'ny fanoerana no teny an'izay fa raha tena tany-tandalàna marina ity fitondrana ty maninona ny sinasina fa nady adiny nady adio aiza le doublon taiza ny purany de tena nisy marina ve ilaina ny concertation nationale na momba n'izany rehetrarehetra zany sao de raha pitso afaka pitso ikorotana ambony ambany eo ty Madagasikara tsika ty no iresaka fifidianana io de lazainareo fa mipitondra no vokatra zao zavatra zao elana tsiny elana fondro mpanohatra ny mahatonga an'izao ny teo aloha ry 1 million doublon tsy avoakanareo marina ka mainka aveva ny fifidianana ao arinao de atoko zay fa amoaka ny fahamarinany ianareo efa mandeha ny resaka ary izahay de efa maheno fa misy fikotrehana zavatra hafahafa ny ambadika any mba tsy tenenana zavatra betsaka eto indrindrina manatsofona ozy izy ny fitenenantsika malagasy zay matoa zany mivoaka misy ny mamoaka azy mangingina any ambadika any mila jerevana io resaka fifidianana io lista électorale io izay ato amin'ny fanoerana ato amin'ny RMD Manalamanga dia milaza fa tsy crédible io ACC io tsy crédible io CNI io satria nahoana ozy nareo andriamatoriana amin'ny zavatra efa niainana sary fotsiny aloha no jerevantsika hijery sary sika aloha raha nametraka an'io ACC io any izao fitondrana zao de avereny saritsika any tany aloha tany fa ilay président république no mipetraka ery aloha ery miaraka amin'le membre ny ACC izay napetraka mety ho sary any zany ozy izy tsika fa misy zavatra valeur ngeza zany amin'ny resaka fijery sy fomba fisainana ny any amin'ny fokotany rehetra mbola any amin'ny fokotany any mbola misy ny président fokotany amin'izao fotoana zao izay nasorona ny soloana no ny resaka inona mametraka fanontaniana aty amin'ny fanoerana inona ny andolona an'ireny président fokotany reny am'ireo tanàna zay mbola tsy manana be ny tanàna inona ny tsy ametrahana ny lehibe ny tanàna tsy tadidiko exactement hoe firy le isan'ny lehibe ny tanàna mbola tsy mipetraka telopolo mahery teo mbola tsy manana mihitsiny efa 3 taona sy tapany nitondrana zao fitondrana zao mbola misy commune tsy manana be ny tanàna mba eritreto raha Tananarivo zany tsisy be ny tanàna am'izao de zay indrindra
nefa ny commune mitovy commune mitovy nahoana ny sasany nahoana ny sasany tsy misy tsy hoe Antananarivo koa reny voaparitany reny vohatra Madagasikara de manana ben'ny tanàna fa maninona ny commune sasany tsy manana ben'ny tanàna mitovy lenta tompoko ireo commune reo Moramanga zao moa be fotoana Moramanga arak'izay voatianao zay ndre matorina misy zavatra tsy mazava eto amin'ny firenena tompoko lahy sy tompoko vavy mila reniny zany mila jerevana zany concertation nationale no manana zany ny aty amin'ny fanoerana tsy anaiky velively ny zavatra tsy manjary mikasika an'izany ary tsy maintsy miteny ny fanoerana na inona tsy mahafaly an'ireo mpitony ireo na inona tsy mahafaly azy ireo tsy maintsy manatsikafina ny zavatra ratsy faharatsiana tsy fanjariana izahay no adidinay mpanohatra ary tsy mpanohatra zay raha mijerijery misafosafo fotsiny anareo mpanohatra tompoko tsy natao hisafosafo ary mpanohatra tsy natao zay mantsy ny teninareo hoe efa mandeha zao fitondrana zao fa maninona no mbola kianinareo mpanohatra ihany mandeha ahoany milaza le fitondrana fa 20% ny vina noho ny efa tafapetraka amin'izao fotoana zao ndre matory iny nga zany tenitenenina fotsiny ohatr' zao misy resaka calcul statistique io misy resaka calcul économique io fa tsy tenenina fotsiny hoe 20% ny efa mipetraka nefa manitra mitomby mba mandehanina reo any amin'ny fokotany any amin'ny basy rehetrarehetra any mandehanany amin'ny faritany lalam-pirenena efa tsy tenenitsika itsony ny hôpitaly manara-penitra no apetraka reo manana ny CSB tsika CSB2 CSB1 va tsy ho fitaovany reny toeram-pitsaboniny reny manana ny hôpitaly tsika tsy ratsy akory ny manorona fa neo ary raha hiteraka ny olona tsisy fandriana atoriana tsisy oxygène de hôpitaly manara-penitra ataony vahoaka inona ny hôpitaly manara-penitra mandovola tsy ratsy zany fa misy ambara tonga arahana eo amin'ny fanaovana ny resaka toe-karena fa tsy zay saipatanareo fotsiny nataonareo eny ary mandeha ny fotoanantsika andriamato tsirinena raha tsy mba haromanana izay filohan'ny RMDM nalamanga concertation nationale tsy azo hidivirana io fa any solution any vahaolana manoloana zao toejavatra mitranga eto amin'ny firenena zao inary ny tianao amafisina raha ohatra hoe mbola misy zahatra tsy voalaza dia fotoana zao satria mbola misy namanao anankiray hiakatsehatra eto ndao ary tiana amafisina dia zao andriamatorina ny aty amin'ny fanoerana dia mahita fa tsy rariny intsony zao zavatra misy eto amin'ny firenena zao izay dia mahita fa manjaka ny raha matahora eto dia misitona ny saitsika ato amin'ny rahalahy ato amin'ny fitandronan'ny fahalemana rahalahy daholo ianareo ary efa nampianarina ny resaka momba ny lalàna sy ny fitiavan-tanindrazana aoka apetraka lay fijery tsy mitanila fa natao hitandro ny filamenana ianareo hiaro ny vahoaka sy ny fananany arovo ny vahoaka sy ny fananany aleo ny vahoaka hiteny akahalalahana ajanono ny fisambosamborana ajanono ny raha matahora fa avy aloha mpanao politika hanao ny asany adidy ny mpanao politika zany fa ianareo mijanona ny fitandrona ny fahalemana aoka tsy handray baiko akoatran'ny fitandrona ny fahalemana ianareo ny fanentsikenjehana olona fisambosamborana olona dia tsy ekenay aty amin'ny fanoerana zany tsy mendrika an'izao taonjato 120 zao tsony izany amin'izao fotoana izao
ko misitona ny saitsika ao amin'ny ato amin'ny tany filaminana zay raha lato aloha ianareo tonga vasaina fa aza ataon'ny mpanao politika fitaovana ianareo fa mijoroa ary am'izay fitandrovana filaminana zay afatra ho an'ny mpiarabelona soatran'izany ho antsika mpiarabelona dia tsotra ihany ny RMDM dia mpitarika ihany lohalaharana ihany ny RMDM fa ny tena tompona ndraikitra dia tsika vahoaka malagasy tsika rehetra any amin'ny bazy rehetrarehetra any tsy olan'ny RMDM irery eny zao zavatra miseho eto amin'ny firenena zao tsy olan'ny avaty amin'ny mpanohitra irery fa olantsika vahoaka malagasy tonga vasaintsika fa isika ave dia manaiky an'izao fahalovana misy eto amin'ny firenena zao manaiky an'izao fahantrana misy eto amin'ny firenena zao ve isika manaiky an'izao tsy fahanjariana misy eto amin'ny firenena zao ve isika manaiky an'izao kolikoly misy eto amin'ny firenena zao ve isika manaiky an'izao gaboraraka misy eto amin'ny firenena zao ve isika manaiky an'izao arym-pirenena mivoaka amin'ny tsirariny zao ve isika aoka hijoro sika vahoaka malagasy fa tsy ataon'izy ireo a tsisy dikany sala am'izao koa misitona antsika rehetrarehetra ny tenako a sahitsika mijoro mitenena miseho mitsangana manatona ary manatevin-daharana ty am-poanohatra fa mifiraisakina no hery mitabe tsy lany mamba misaotra tompo mitabe tsy lany mamba hoy raha tsy mba arymanga tsiry ny ena filohan'ny RMDM manalamanga isaorana ianao a ny tondran'izay faneho-kevitra izay izy moa zany dia hoe naneo an'izay hevitra fa ny akamaroantsika dia zay hevitra ny voiziny tsiry ny aina raha tsy mba arymanga zay no tena votoatan'ny ao atsaitsika ao vokatra ilay fangiry firina vokatra ilay fahantrana maraparana ny fandarana miara-manonja MBS radio mada eto akaikiko eto indray Andriamatoa Rabenard Sorobera izy dia mbola eo anivony ny RMDM manalamanga ihany fa filoha lefitra indray zany satria samy manana ny andraiky moa zany eo anivony zany hoe RMDM analamanga izany ny resaka hoe politika ny resaka momba ny fandribana ny andriam-pirenena no teneny ny namana teo aloha teo fa akoatran'izay ihany koa dia mbola misy zavatra fa reo le hoe fiarina ataon'ny isam-batan'olona fiarina ataon'ny isa-tokantrano ny amin'ny resaka sosialy fandray eo ny resaka toe-karena dia tsisy mandeha amin'ny laoniny any amin'ny isa-tokantrano tsirairay ihany ny miara-manonja MBS radio madamo araka ny efa fantaranao azy tsy hoe mpanao politika foana miteny eto tsy hoe mpanao gazeta foana no mitatataty eto tsy hoe ny société civile ihany no miteny eto fa ny olon-tsotra ihany koa marina fao anatin'ny RMDM manana namana Robert fa manana ny ambarany namana Robert eo amin'ny resaka fiarina miarabanao namana Robert Rabenard Soa filoha lefitry ny RMDM analamanga somary fatoka amin'ny resaka sosialy ianao sy ny fiarina ndahoary eny misaotra ny manome fitenenana andriamatorina ary mirapa ny vahoaka malagasy tsy akanavaka na eta-toerana na nivelany mitady ravinahitra indrindra ianareo any ambany vohatrany asitsika resaka kely ny insécurité minambary ary misy latsaka fa mialatsiny ao anareo teknisianina ambadika eo fa raha tsy misy ianareo tsy mandeha zao fandarana zao fa te mialatsiny mirapa anareo asitsika resaka kely io iako ny any ambany vohatrany fa tena anisany mikaikaika mihitsy ny tambany vohatra indrindra ny insécurité idiratsika ny insécurité satria nahoana reto manana eto atoerantsika manana eto Madagasikara manana ny reto mpitandro filaminana maro be mampiseho démonstration etsero reto amin'ny alalan'ny fanoherana dia andao mba hidirantsika kely any ambany vohatra hoe voary tanteraka ve ny any ambany vohatra any sa atao anjorom-bala mikaikaika ny tantsara mandeha midina mba mandeha mamboly efa tonga any ambany vohatra ny alabotsy zay tsy nanana atsika teto Madagasikara ary kolotsaina tsy nisy tany ambany vohatra zany efa misy mibata sady volany ore olole efa tena dirandoza ty fireneny ty
fa tsy miteniteny foana zay eto fa zava-mariny zany rehetra zany vilany misy loka tonga de tsy hita vilany misy loka tetandrenivohitra isan'izany zany misy rina fa lasa any ambanivohitra rehefa tena mampalahelo ny toetsaina ohatr' zany hoe fiainantsika ve zany tainombo mivadika tsisy paka tamin'ny fotoan'androny ary lasa tsisy fifanajana tsony ankehitriny ny omby ampiasaina eny ambanivohitra fa volana lasa moa novambra no nanazavan'izay teto niakatra teto fa tena mampalahelo ny tambanivohitra ary mpangalatra omby natsatra ary dia tsy voasazy raha fahazahoana azy raisina fotsiny tetsy feno arivo nisy voaka gazety iny hoe omby 10 tao ana batoara sy karazany ary omby alatra tsy ny tenako nahita zay fa tao anaty gazety zany ary irepoko rendanitra zany zavatra rehetra zany zany fanamarinana hoe anjorom-bala ve ny tatsaha mpamokatra ary ny tena mampalahelo ny omby very ny fananana very ny vola memiena ny vidina ataontsika hoe ny ambany indrindra ny anana ny vala anankiray meserina eritseretina hoe ho lafo 2 alina tafaka tsy eto andrenivohitra lasa 2 alina sisa aiza ho aiza zany ny ainan'reto tambanivohitra reto ny fiahina azy ny sy ny fijerevana azy amin'ny fanoanana tsy ela akory tsika nametraka an'izany hoe concertation momba ny fambolena sy ny karazana mpitondra mikarakara an'io fa tsy tsika mpanohatra mihitsy izay atao anatin'ny RMD Manalamagna dia mahita soritra mihitsy hoe tsy kilalao anjaza tompoko fitondrana tsy kilalao anjaza ny fitondrana ny fiainana eto Madagasikara indrindra fa reto vahoaka tsy matady arona ny ambany ravikazo reto aza dia manampina sofina sy maso tompoko eto andrenivohitsika manesika ny tovaditsinjo rehefa mba misy hetsika kely dia tsy karitra fa mizara vary etsy dia manao vary mory aridy aza mba hoentina mizany reny firenena ataovy mizana mitovy ny fitondrana ny vahoaka malagasy fa aza dia atao mizana amin'ny tanila ohatr'izany satria rehefa any ambany ravikazo ve ny tantsaha-mpamokatra dia tsy ho jerevantsika mihitsy ary eto andrenivohitra ary mbola misy ango fanavakavahana fa rehefa tsy mitovy hevitra dia bitsibitsika misy anjara antsika ry amin'ny fokotansika zany ny teo-panahy hitondrana ny firenena eto ve ary mandra-pahoviana ny aina amin'izany ny firenena malagasy ny vahoaka malagasy ka ho anay tokony mba hitsy zany fomba fihevitra zany sy fomba fitondrana fanjakana zany ary matoa vahoaka mitroatra dia ao ny antony eto tsika dia mahita maso an'izany mihitsy hoe misy fanavakavahana ny atokony anina sy ny atokony anina tsy tokony ho amin'izany tompokoa ny fitondrana ny firenena ndao tsika hiditra mahakasika ny sosialim-bahoaka avy hatrany mifampiakina ny tatsaha sy ny vahoaka eto andrenivohitra arak'izay indrindra dia ny tena teo hoe ny anana tokony amidy 2 alina lasa amidy 2 alina mampalahelo le mpandraindray raha mampiasa rahetsy izy satria mitombo zay tsy izy ny mpivahatranana eny amoron-dalana raha zay kely indrindra olona zay ko eto tsy teny an'le mpivarotra legioma sy sisa satria reny zany avoavolenta kokoa noho ny fivarotananana fa raha mivarotra nampiasa rahetsy izy androany ny eritreritra azy tompony raha pitso misy adverserana amin'ny namana indray milahatra eo mena le vola tokony hiditra samy madinika ihany no samy madinika eto zany lasa mifampinana mitovy an'le hoe vilany tokony eo ambony fatana lasa misy mibata miaraka amin'ny loka miaraka amin'ny vary mampalahelo zany mitovy zany zavatra rehetra zany satria lasa mitombo mipivarotra dia mena amin'ny vola miditra ny anana hoentina mody kisohinana azy sanatsiresaka tsy misy fa dia malazo eo dia lasa indray maka entana dia ohatr'izay hatrany farany 2 alina sisa ny vola eny ampelantanana ka eto dia misarika anareo zay miteny sy mitaraina taty aminay momba zany rehetra zany fa tsy izay akory mamorona fa ianareo no niteny taty aminay RMD Manalamanga dia zarobera no miteny eto fa mitsangana amin'izay zava-misy ary mijoroa amin'ny hevitra tsy tokony hisy tahotra milaza amin'ny marina fa zay ny zava-misy fa raha tsara fitondrana ny fitondram-panjakana dia tsy mitangorona anatina varotra anankiray na fivelomana anankiray ny olona satria
rehefa mandeha ny zavatra anankiray meserina de avy koa ny anankiray za ty tsy manana fivelomana mihitsy fa ndeha mba anao ohatra nitsy zany zava-misy ary voamaly fakomaly tena mamenatra ary mampalahelo olona tseritseretinao anana teo-panahy sy toetra ohatran'izany de tena mampalahelo hoe latsaka ny volan'le mpanao soudure tamina garazy anankiray de ankizy kely milalao eo amle tena nandalo zany de nahita ankizy kely be de be lalao nahita le roa alina de nalain'le ankizy de andao mena an'le ana de le zanak'le ramatoa nakan'le vola ny azakazaka nahita vola hitsaka izy itsy fa de nalain'le ramatoa taty fa zanako nahita an'iny ohatr' za zany le zavatra mampalahelo le ankizy zany nieritseritra hoe ndao averina any am'le mba manana kolotsay zaza kely manana kolotsaina hoe andao aterina any am'le tompony ty fa tsy atsika fa anazy iny nibetsohan'le ramatoa noho ny tsy fananana ve sa inona mahatonga an'izany efa teren'ny fiainanany olona de mbola miverina ihany tsika hoe zaza no manome modely zany no mampalahelo mampalahelo zavatra misy eto Madagasikara ka tahaka an'izay ny zava-misy eto Madagasikara eto ny mpitondra manao modely ratsy de lasa manao modely ratsy ny aty noentina zany ny fahitany ny olotsotra zany ny fahitany ny olona zay miaina n'lay fiainana eto Madagasikara amin'ny zao fotoana zao amin'ny resaka fiarina mandeha ny fotoanantsika fa mamarapara antsika Andriamatoa Robert mbola nisy tsy voatononao nefa efa nieritretinao de ny resaka hoe transport dia ny asa madinika misy resaka hoe problema mpanao vato sy ny inona zany tonga de eto ary mifanazavanao sotra name fitenenana mampalahelo ny mahazo ny aloha tonga de any ampikapobato aloha de miakatra amin'ny transport tsika satria fantatrao tsara io sehatra io fantatro tsara io sehatra io hoe to ary mba ho fantatry ny olona ny mampalahelo dia mitopy ny moellon gravion eny am'ireny carrière reny mitopy ny briky ny fasika any am'ireny pakafasika mbo manambola sisisy reny tena mifanerasera amin'ny sehatra tahaka an'ireny satria mananamana entreprise karaza de nandray mba miaraka eny de tena mampalahelo fa mitopy eny ny kendahoninareo tonga de tsorona am'izay sakafo hoanina tsy maintsy etsy andanina ny ofatrano misy manofatrano reny fa mialatsy fa tsy hoe any mbo manambola de manatrano to misy manofatrano reny misy olona avany Ambatolampy reny avany any amin'ny toerana samy hafa de hoe malaza fangalapasika de lasa ihany koa izy mba makany manofatrano sasany am'ireny fa tsy hoe any ambanivohitra de tsy manofatrano kortan'ny mpanofany tompotrano ny mpanofatrano satria tsy mandeha camion tsy tonga maka fasika camion tsy tonga maka gravion camion tsy tonga maka briky zany rehetra zany de taratry ny tsy fampandehanana ny raharam-pirenena ny ekonomia eto Madagasikara potika ny fiarin'ny olona potika fiarin'ny olona satria tsy manao trano ny olona tsisy vola miditra ny miaramila sy ny polisy ny gendarme manao trano vitsy ane zany ny fitondram-panjakana sy ny manodidina azy eo ny manao trano vitsy zany fa taloha niditra ny volan'olona mandeha ny asa am'izao fotoana zao zany mitobo ny camion ambo mahitsy mitobo camion taratamaty mitobo camion anosy zato akatatra tombo reny rehetsirehetra tsy voatanisa eny Ambatomaro koa moa misy camion ihany any de tena fanaretsaka eo miakatra nizurana pneu mandeha isan'andro tsy mahita afa-tsy ny ray voyage misy mody am'izao zany rehetra zany de sehatry ny tsy fampandehanana ny ty fireneny ty ka ho anareo rehetra ny tany anataty aminay andao irahina anohatra an'izao fitondrana zao itsika tsy ho any amin'ny hoe fanonganana fitakina ny concertation nationale ny zava-dehibe eloavantsika am'izany rehetra zany ka aoka ny fanjakana tsy atahotra raha misy fanoherana ataon'ny vahoaka ary vahoaka tonga teny amin'ny macro de tsy vahoaka andeha hiady fa tanapolo ary raha mahitaka amby rehefa de ny député fetra de mipetraka mihitsy miaraka ny vahoaka teo satria tsy navelan'ny olona ny ala teo izy noho ny hoe voasambotra ny Algérie sy ny Cordo Jean Claude de ny pasteur Edouard moa iny Algérie de izy tsy voasambotra fa nitsabon'ny gentime sy ny karazany tany reny olona nanatsika teo reny de olona endry ianareo mpanao gazety nga marina nahita tsara fa tsy nisy olona nanao provocation teo fa ny mpitandro filaminana nanao provocation
ary raha nanao provocation raha mpitandro filaminana de nijanona teo ihany ny vahoaka fa tsy nisy nandeha nitarika hoe andaotsika ho any amin'ny 13 mai fa de te hoe avoay aloha ny mpitarika anay zay vao miala eto ary nanaja an'izany ny député fetra de mipetraka niaraka amin'ny vahoaka teo ka alao hoe ry vahoaka malagasy ny firenena tsy an'olo tokana fa itsika miara-misy lahy ho any amin'izany firaisan-kina zany miatso ny fitondram-panjakana ihany koa ho any amin'ny firaisan-kina hijery ny tanindrazana amin'ny alalan'izany fikeonan-doha zany hoe aiza ho aiza nitondrana amin'ny firenena fa tsy atao kabraraka zay tiana hitondrana azy tsy manakana akory ny tombontsoanareo raha ny concertation nationale no atao fa ny tena ny firenena no jerevana de zay voalaza rehetra zay fa sombony kely ny tenenako eto hoe telefona vidina 5,000 Andriamatofilo de efa misy manendaka satria tsy manakoanina amin'ny mpanendaka de lasa manendaka ho azy na olona tsy tokony hanao an'izany ary ny olona avy ny karaha-mananasa lamba voaendaka de na ny sakafo kely entina amin'ny arina ary de voariritra satria tsy manana le olona de manjary lasa manana toezaratsy zany rehetra zany tompoko ny fampetsony ny mpanao politika rehetra zay manodidina ao anatin'izany concertation nationale zany tsy ny RMDM marery fa efa maro ireo mpanao politika no misehatra amin'izany concertation nationale zany ary misaotra ny ray aman-dreny am-panahy zay miantso ny FFKM miantso hoe andao ho jerena firenena de amin'ny alalan'ny fahendrena no ifampiantsoana tahaka an'izany ary miantso anareo mpitandro filaminana aleo mba mifampiresaka ihany ray aman-dreny ny filorajoelona ka afaka mba miteny ihany nareo hoe so tokony ho lalana makany amin'ny concertation tsika fa tsy makany amin'ny famoritan'olona ny antony eny amin'ny ivon'ny fokotany fa de manjanakinareo ary mitaraina fa efa tsy lasa ihany koa izy ty dika za fa vahoaka ny vady aman-janaka ny mpitandro filaminana ary miray monina amin'ny vahoaka malagasy ihany koa tsy vaky volo ka alao hoe ry tompoko lahy sy tompoko vavy andao irahina ary andao ifampitaky ny concertation nationale ary tsy hitsaritsika raha tsy tonga amin'izany ary miantso filoham-pirenena sy ny gouvernemanta mba hitsahatra amin'ny herim-pahametana misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy de isorantsika Andriamato Rabenarso Robert zay filoha lefitra izy anivo ny rotoben'ny mpanohatra izany amin'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM ho an'ny faritra Analamanga dia izay ihany koa no namarana ny fandarantsika tamin'ity fotoana ty omendalana ianao ary dia isaorana ianao naaraka hatramin'ny farany izany hoe miara-manonja MBS Radio Mada izany ambava homana ampo mieritreritra samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko